Amen. Dia faly miaraba anareo indray zay ry havana izay mianadahy amin'izao sabata voalohany ny volana novambra zao 2024 dia ny fiadanana sy ny fahasoavan'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy ary ny firaisana amin'ny fanahy masina dia ho ampitomboina amintsika tsirairay avy. Misaotra ny tompontsika ny amin'ny fotoanan'io satria izy mikarakara antsika. Izy no miantso antsika tsirairay avy eo amin'izao fotoana izao eo aminy. Fantatsika tsara fa ny andro anio zany manerana ny tany indrindra zany ary ny toerana misy maro kristianina ny amin'ny firenena hafa tsy kristianina, tsy betsaka kristianina tsy mankalaza ny
Zany hoe maty zany fa mahagaga fao amin'ny firenena zay maro kristianina ary no tena ankalazaina ny zany hoe andron'ny maty zany. Mila mieritreritra zany tsika am'zany fa isaorantsika ny Tompo fa tsika zao zany de mivelomin'Andriamanitra velona dia tiantsika hiaona aminy. Araka ny hira teo efa voadiniky ny Tompo ny fiainantsika tsirairay avy, na ny fahavelomantsika indrindra zany fa ny fahafatesana fa mila miverina aminy tsika. Alohan'ny handraisantsika ny teny zay hibebahantsika satria hibebaka tsika avy eo de mila misy tenin'Andriamanitra zany tokony hibebahantsika am'zao fotoana zao de hivavaka aloha tsika hametrahantsika ny fotoana rehetra. Hivavaka tsika tompoko. De Andriamanitra iray, i Jesosy Kristy Tompo fanahy masina, misaotra anao zahay am'zao fotoana zao satria tanteraka ny fotoana de noho ianao irery ihany ianao no miaro anay amin'ny loza, amin'ny asan'ny satana, velonaina, salama sy matanjaka de noho ny fitiavanao sy ny famondram-ponao ka de misaotra anao indrindra Tompo. Misaotra ny amin'ny réseau, misaotra ny amin'ny fentimanana rehetra ka dia manatria anay Tompo jerehanay tsirairay avy na ny manatrika ankehitriny mivantana na ny mbola heno amin'ny manaraka de aoka ianao hamangy zay efa hiasa, indrindra fa mangataka sady ny famondram-ponao Jesosy aoka ianao hamindra fo aminay ary hanadio anay am'le rahanao soa. Le rahanao irery ihany narotsaka ao teo amin'ny hazofijaliana no ampy manadio sy manavao anay ka hanala zay maloto sy tanteraka aminay Tompo ka dia fenoy zahay Tompo, fenoy ny rakofon-dranao soa ary indrindra fenoy ny fanahinao masina. Mila ny fanahinao masina ihany koa zahay hiteny hampafantatra anay ny sitraponao aoka tsy hisy tanteraka afa-tsy ny sitraponao eto ary aoka tsy hisy tanteraka koa afa-tsy ny sitraponao irery ihany ka dia ianao no henoinay Jesosy tenena koa araka ny fombanao fa voninky iainy no mpanomponao tsirairay avy amin'ny anaranao Jesosy Kristy naovanay izany vavaka izany. Alleloia, amen. Amen. Dia misaotra ny Tompo tsika ny amin'ny zao fotoana zao zany averina foana zay satria tena zava-dehibe mihitsy. Ny olona de mankalaza ny fahafatesana satria araky ny be dia be moa zany tantara hoe fa maninona no mankalazaina ny fahafatesana de hoe mila resahana hoe indrindra moa zany ny asan'ny devoly, ny asan'ny maisona moa zany fantatsika tsara fa am'zao fotoana zao ary tena mampatahotra mihitsy. Tamin'ny andro taloha rehefa manao hoe masaka de zavatra tsotsotra mihitsy fa zao tena zavatra araky ny fitenin'ny fantatsika mahazatra de tena hoe horera mihitsy. Atao mihitsy zany zay tena misy fampitahorana satria hoe efa mandroso moa zany ny fivoarana ara-teknôlôjika dia asiana endrika na ny rà na ny endrika tena hoe mampalahelo izy fa ny olona zany tena hoe milalao araky ny mety ho fiteny mihitsy zany atao hoe tsy mpamenatra milalao devoly satria zany mihitsy ny tiany. Devoly de tsy kely lalana. Tsika kristianina zay manara-dia an' Jesosy de efa teneniny hoe aza manahaka n'izao tontolo izao hozy izy, miovà am'fanavaozana ny saina. Havaozy ny saina fa aza manahaka ny fanaon'izao tontolo izao. Indraindray mieritreritra hoe nareo de efa matahotra ve sa de efa mi-exagérer? Zay foana averina foana fa zay tenin'Andriamanitra mihavaoza am'fanavaozana ny saina. Mila mihavaos saina zany fa tsy manaraka ny fanaon'izao tontolo izao. Indraindray ny kristianina indray no manaraka ny fanaon'izao tontolo izao nefa tsika no tokony hitarika ny olona handroso amin'ny fahamarinana sy ny tena hoe tenin'Andriamanitra zany ka dia mampirisika antsika tsirairay avy. Rehefa nandray an' Jesosy ianao dia aza kivy mijoroa hatramin'ny farany. Raha zao ianao vao maheno zany resaka zany dia angatao koa ny fanahy masina fa izy hanazava marina hoe inona ny tena sitrapon'Andriamanitra ny amin'ny fanarahana azy zany ny amin'i Jesosy. Hibebaka manko tsika dia misy tenin'Andriamanitra zaraina foana zany zay hibebahantsika. Avy eo dia mbola misy tenin'Andriamanitra koa ifampiresana entin'ny mama Felisy avy eo fa rehefa avy eo ianao hivavaka izy raha mbola tsy nandray an' Jesosy ianao de fotoana koa zao zany hanoloran-tena ho an'ny Tompo na raha reraka kivikivy de misy fotoana hivavahana koa avy eo hanavaozana fanoloran-tena. Ny tenin'Andriamanitra zay raisintsika hibebahantsika de eo amin'ny Matteo toko faha-enina. Raisintsika aloha zany Matteo toko faha-enina sy ny Matteo toko faha-dimy.
Andraso tonga de Matteo toko fahadimy ihany angamba no vakiantsika ny andininy fahaefatra amby telo amby efapolo azafady a. Matteo toko fahadimy ny andininy fahatelo amby efapolo de ajanontsika hatramin'ny dimy amby efapolo. Matteo toko fahadimy ny andininy fahatelo amby efapolo ka hatramin'ny fahadimy amby efapolo. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Eto amin'ny lohatenin'ny baiboly koa dia misy ihany hoe ny fitiavana sy ny fahavalo. Andiny fahatelo amby efapolo. Efa renareo fa voalaza hoe tiava ny namanao ary mankahalà ny fahavalonao. Fa izao kosa milaza aminareo hoe tiava ny fahavalonareo ary mivavaha ho an'izay manenjika anareo, mba ho tonga zanaky ny rainareo izay any an-danitra ianareo. Fa izy mampiposaka ny masoandrony amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy ary mampilatsaka ny ranon'orana amin'ny marina sy ny tsy marina. Amen. Hatreo aloha zany a, teny efa fantatsika io a, ary haintsika kristianina raha mbola tsy zatra mamaky baiboly ianao zany a, dia mampirisika izay foana fa hoe mahazo toa mamaky tenin'Andriamanitra satria raha mbola tsy nandray an' Jesosy mihitsy zany na mbola zao vao manomboka hoe mizatra mamaky tenin'Andriamanitra de tsara manomboka ny famakiana ny tenin'Andriamanitra aty amin'ny Matteo. Matteo toko voalohany a de ahafantarana hoe avaiza moa zany a zany a Jesosy Kristy zany, iza marina le Jesosy Kristy a, inona no nahatongavany tetỳ an-tany, ohatry ny ahoana ny endrika fahatongavany a, dia aty amin'ny toko fahadimy aty zany izy a efa nanomboka ny atao hoe ministerany zany a, na ny antsoin'ny Tompo azy a, na nanirahan'Andriamanitra azy. Satria izy de zanak'Andriamanitra tany an-danitra Jesosy a, fa nanaiky izy a ho nirahana ho etỳ ambony tany hampafantatra hoe zahako sy ny ray a de iray ihany. Zay zany a efa fantatsika tsara zany a fa izy sy ny ray de iray ihany hozy izy a, ary andeha koa ahako. Zay koa zany efa niteny izy hoe andeha ahako a, fa hangataka amin'ny ray a, haniraka ny fanahy masina ao aminareo. Zay mahatonga antsika miteny hoe Andriamanitra de Jesosy Kristy ilay zanaka de ny fanahy masina de iray ihany. Miaraka eo foana ireo a, ary hatrany am-boalohany, hatrany amin'ny nanomborona an'izao tontolo izao dia Andriamanitra efa niteny hoe andao isika hozy izy a hanao olona ohatra antsika. Zany hoe tsy Andriamanitra zany a tsy anankiray fa efa telo izy tam'izany a, fa eo ny zanany a de eo ny fanahy masina. Zay a amin'ny teny frantsay moa zany hoe personne mihitsy koa tena hoe olona, tena hoe zavatra miaraka am'zareo mihitsy zany le fanahy masina. Zay a nomeny antsika koa rehefa mandray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy isika. Eto ny teny dia arak'izay hoe nanomboka nampianatra teo amin'ny tendrombohitra zany Jesosy a, de raha mamaky ianao zany any manomboka ny toko fahadimy any de hoe nitory-teny teo an-tendrombohitra. Dia misy ny lohateny hoe ny fahasambarana, de misy lohateny isaky ny amin'ny baiboly eto zany a, na amin'ny baiboly tsirairay teny baiboly malagasy indrindra indrindra, de tena zarazarainy mihitsy hoe asiany lohateny ahafantarantsika hoe inona moa zany no vakiako avy eo. Fa tamin'andro rahatanan'ity zany a mety fampatsiahivana kely ihany koa, tamin'andro rahatanan'ny baiboly tony a dia soratan'ny zareo mitambatra ilay izy a, tsy fantatra hoe aiza ny toko, aiza ny andininy, fa taty aoriana ny mpandinika sy ny mpanoratra ny baiboly a no mametraka azy hoe toko sy andininy. Fa tsika zany a isaoranan'ny Tompo efa mazava zany zao a le toko sy andininy a raisitsika de zay mahatonga anazy hoe raisitsika ny toko fahadimy amin'ny Matteo. Sady fianarana ho antsika zany mamaky baiboly a. Toko fahadimy amin'ny Matteo misy toko maromaro zany isaky ny boky anankiray a, de eo amin'ny Matteo tsika toko fahadimy a de raisina ny amin'ny andininy soratany eto zany a manomboka amin'ny telo amby efapolo. De miteny izy, efa vakiantsika teo moa zany a fa ho hazavaina zany hoe inona no tian'ny Tompo hibebahantsika. Efa renareo hozy izy a, Jesosy zany no miteny fa voalaza hoe tiava ny namanao. Any amin'ny Levitikosy toko fahaenina amby sivy amby folo azafady, andiny fahavalo amby folo no misy an'izay hoe tiava ny namanao zay a. De hoy izy: ary mankahalà ny fahavalonao.
Zany de teny nomen'Andriamanitra tamin'ny lalàna Mosesy ho an'ny Jiosy zany ho an'ny Israely zay teo nantsoin'Andriamanitra reo de olona nantsoin'Andriamanitra taranak'i Abrahama sy Isaka sy Jakôba dia zany ny teny nomen'ny Tompo anazy zany rehefa nanome ny lalàna izy tamin'ny lalàna Mosesy. Tiava ny namanao ary mankalahy ny fahavalonao. Dia azagaga tsika fa nampaharezana tamin'ny mivantana amin'ny WhatsApp zany hoe azagaga tsika raha ny Jiosy sy ny Israely satria tany amin'ny mbola Israelianina tany amin'ny tanànan'ny Israelianina Jesosy no nitory tamin'izany ankabeazan'zareo de tena Israelianina sy Jiosy no nitoriany de zay nahatonga anazy teny hoe zao ny zavatra voalaza taminareo efa harenareo zany. Ka azagaga tsika raha misy olona Jiosy zay mbola zay ny atao hoe firian-kevitra amin'ny teny gasy prinsipa na fomban'zareo zany hoe rehefa namana de tena tiana fa rehefa fahavalo de ankalaina. Zay ary gaga zay miteny hoe azagaga tsika hoe tsy menatra mihitsy zany le olona mifamono, tena mampalahelo ny zavatra miseho fa zay no zavatra niraisin'zareo de tsy miova am'zay izy. Fa rehefa tonga Jesosy ny andininy faha-efatra amby efapolo fa izao kosa milaza aminareo hoe Jesosy mihitsy zany rehefa tonga zay le hoe ny rano iray zay izy zany hoe misy olona tsy mino fa Jesosy io le izy le Kristy, izy le Mesia. Fanazavana foana zany hoe ny Mesia sy ny Kristy de mitovy ihany, ny iray teny grika de ny iray teny hébreu koa zany na ny teny arameana. Fa le Masia koa avy amin'ny teny hébreu Masia no nakanany hoe Mesia sy ilay Kristy. Ny heviny amin'ny teny gasy de hoe ilay voaositra. Ny Kristy zany de ilay voaositra, ny Mesia de ilay voaositra, Masia de ilay voaositra ihany dia zay no le Jesosy izy le Kristy de izy fa izao kosa milaza aminareo hoe tiava ny fahavalonareo ary mivavaha ho an'izay manenjika anareo. Zay zany no tenin'i Jesosy raha mpanara-dia an' Jesosy ianao, tsika tsirairay avy dia inona no teneniny tiavo ny fahavalo. Tena zavatra sarotra zany eto zany dia azo atao hoe mijoro vavolombelona na hoe mampita ny tenin'ny fanahy masina satria nazavaiko tao amin'ny fiaraha-mivavaka tamin'ny atoandro zany satria misy fiaraha-mivavaka rehefa sabata ny atoandro zany dia teny maro na teny hafa no saika ho ambara zany fa ny Tompo miteny hoe hazavao amin'ny olona ny famelan-keloka. Eto zany azo raisina ny lohateny hoe mila mamela heloko tsika ary amin'ny teny frantsay hoe pardon, mila mamela heloko. Hitantsika io zany ny dikan'ilay fa maninona mamela heloko ny dikan'izay tiava ny fahavalonao ny dikan'izany fahavalo ve ho tiavina fa tsy maintsy ny dikan'izay adino avela ny helok'ilay fahavalo ny dikan'izany ary mivavaha ho an'izay manenjika anareo. Ny olona manenjika antsika indray ary zany no vavahantsika hoe dikan'le vavaka zany tsy atao hoe nahazo an'le teny de ataoko fotsiny fa tena mifoha mihitsy. Hoe tena mivavaka ho amin'ny fahavalo aingany ka le fahavalo mba ahazo ny famindrampon'Andriamanitra mivavaka mihitsy ary mba ho tahin'ny Tompo arak'le teny eo ambany kely eo hoe Andriamanitra dia vakiako sady le izy fa izy mamposaka ny masoandriny amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy ary mampilatsaka ny ranon'orana amin'ny marina sy ny tsy marina. Zany hoe Andriamanitra zany ho an'ny olona rehetra eran-tany dia tsy nanavaka, tsy nanavaka manokana izy hoe reto ny tena fidiko na reto ny tena niaraka tamiko na reto nanolo-tena ho anahy. Zay koa zany mila tandremana hoe za tena nanolo-tena ho an'ny Tompo de za ihany zany no tena tian'ny Tompo de aty amiko daholo no fikarakarana fa ny Tompo Andriamanitra de tena hoe mampilatsaka ny ranon'orana amin'ny marina sy ny tsy marina. Fa anjarantsika no mandray misy ten'Andriamanitra efa fantatsika koa fa ataoko hitan'ny olona ozy izy mahasamy hafa manompo sy ny tsy manompo anahy. Na de samy ranon'orana zao ary heverina hoe mitovy no milatsaka fa raha tena mandray an' Jesosy ianao de ho hitanao mihitsy fa ny ranon'orana zay mirotsaka eo aminao de mety azo atao an'izany hoe hafa, mety ho maro fa ny Tompo de manome zavatra tsara ho an'izay tena hoe mandeha araka ny fahamarinana sy fahamarinana zay toriana eto foana zany. Ary manome masoandro
Dikan'izany mamposaka masoandro ny amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy, manome hafanana. Masoandro de manome hafanana, manome hazavana. Ilay Jesosy Kristy no hafanana sy ilay hazavana ary ny ranon'orana de manome rano. Eto zany mampatsiahy kely efa niresahana koa zay fa mampatsiahy kely zava-dehibe mihitsy ny hafanana, ny hazavana eo amin'ny olombelona ary fantatsika fa zany no takiana teo amin'ny firenena ny hoe jiro sy ny rano. Fa rehefa miaraka amin'i Jesosy dia izy ilay fahazavana, izy ilay hafanana ary zay misotro ny rano avy amin'i Jesosy hozy izy any amin'ny Jaona 4:20 misy an'izay azonao vakiana, dia tsy hangetaheta intsony, tsy hangetaheta intsony isika rehefa misotro ny rano avy amin'ny Tompo. Zay zany le ranon'orana arotsany hafa mihitsy mihoatra noho ny zao tontolo zao. Ka zay le izy hoe mila mamela heloka, tia ny fahavalo sy mivavaka ho an'ny manenjika. De inona no tena antony amin'izay hozy izy 5:20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe mba ho tonga zanaky ny rainareo izay any an-danitra ianareo. Raha tena tonga zanaky ny ray zany le zanaky ny ray de noho Jesosy Kristy efa nampianarina teto koa zany fa no mandray antsika noho tsika mandray an'i Jesosy de lasa zanaky ny ray, zanak'Andriamanitra. Tsy mahamenatra intsony zany ny miteny hoe za zanak'Andriamanitra satria miezaka tsika manala ny alahelo, manala ny fahatezerana, manala ny fahasosorana amin'ny fahavalo amin'izay manenjika fa mba teo tsika ho zanak'Andriamanitra. Satria noho Jesosy nanolotra ny tenany ny rano teo amin'ny hazofijaliana, maty izy dia lasa mpandova miara-mandova aminy tsika ka manantena fa any an-danitra. Zay koa le izy zany neny Tompo neny Jesosy dia ny fiainan-danitra no tena toriana fa tsy ny etỳ an-tany. Raha variana etỳ an-tany atsika, ety isika dia tsy na izy hozy izy tsy na apetraka amin'izao tontolo izao isika fa tsy naman'izao tontolo izao ka aoka isika hitady an'ny Tompo zany mba tsy ho variana sy hiala amin'ny fahatezerana. Eto zany le miverina amin'izay le fahatezerana, ny alahelo, ny fahavinirana, ny lolo-po zany no tokony esorina. Zay le ibebahantsika rehefa avy eo. Amin'ny teny frantsay hoy le izy hoe pardon fa amintsika le izy hoe mamela heloka. Raisintsika ny ao amin'ny Matthieu 4:6 ahafantarantsika inona moa zany no takian'Andriamanitra satria avy eo izy nitoy ihany zany le toriteniny teo amin'ny tendrombohitra dia nampianatra izy ny amin'ny atao hoe vavaka zao, vavaka tokony ataonareo hozy izy. De ny ao amin'ny 2:12 fantatsika tsara ihany koa ho an'izay efa mahafantatra ny hoe vavaka nampianarin'ny Tompo vakiako amin'ny anaran'i Jesosy ny 2:12. Ary mamelà ny helokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Hitantsika amin'izany tsika zany manao an'izy foana indraindray atao hoe tsy anjery na averina mandritra ny fotoam-pivavahana na rehefa mivavaka fa tena izy tokony hoe fantatra mihitsy zany hoe inona ny dikan'le teny mamelà ny helokay. Zany hoe mangataka famelana heloka zany esorina le fahadisoantsika, mangataka amin'ny Tompontsika mba esoriny amintsika ny fahadisoantsika tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Zany hoe misy olona koa zany meloka, ny olona dikan'ny fanazavana moa zany hoe meloka zavatra diso, zavatra mivilana, dia le heloka zany zavatra ahitsy, ahitsy mila ahitsy io zany ka hoe angatahana ny Tompo mba hamela ny helokantsika mba hanala an'le fahadisoana, hanala an'le zavatra nialantsika faharatsiana tsy manaraka ny ten'Andriamanitra fa hanaraka ny sitrapony. Tahaka ny namelanay izay meloka taminay zany hoe mila mamela ny heloka ny olona zay diso tamintsika koa zany. Zay le hoe mpiava ny fahavalonareo, mivavaha izay manenjika anareo. Tsy mora io zany le fitiavana any amin'ny Galatiana 5:5 any efa niresahantsika koa zany fa azonao vakiana ny amin'ny hoe fitiavana. Ary io tsy vita io raha tsy ny fanahy masina. Any amin'ny Galatiana moa izy tena fanahy masina mihitsy no tena resahana hoe angatao mihitsy ny fanahy masina fa io manome an'le fitiavana, manome anao faharetam-po, fahatonim-panahy fa angatao ny fanahy masina fa raha tsy tonga amintsika ny fanahy masina tsy hanana an'izay fahaizana mamela heloka izay tsika. De io 2:12 io amin'io vavaka nampianarin'ny Tompo io de naveriny tsara mihitsy, naveriny tsara mihitsy eo amin'ny 2:14
nahagaga fa io naveriny tsara mihitsy azavainy tsara hoe vakiana amin'ny anaran'i Jesosy 1:17 fa raha mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo dia mba hamelany anareo ny rainareo zay any an-danitra. Zay zany l'izy. Raha mamela ny fahadisoan'ny olona tsika, misy olona diso teo amintsika, nanao fiteny, nanao fihetsika, nampalahelo, fomba zavatra maro zay tsy araka ny eritreretintsika koa, dia inona no teneniny eto hoe fa raha mamela, mila mamela zany ny fahadisoan'ny olona ianareo izy dia hamelany anareo ny rainareo zay any an-danitra. Zay tsika vao mahazo famelan-keloka raha mamela heloka. De azavainy amin'ny 5:15 fa raha tsy mamela ny fahadisoan'ny olona kosa ianareo, dia tsy hamela ny fahadisoanareo ny rainareo. Eto zany am'le 5:15 ty dia miteny mihitsy fanahy masina ny Tompo hoe foana ihany, zay le fomba fiteneny azy, tena foana mihitsy ny vavakantsika raha ohatra isika zany tsy mamela ny fahadisoan'ny zay diso tamintsika, olona diso tamintsika. Fa raha tsy mamela ny fahadisoan'ny olona kosa ianareo, dia tsy hamela ny fahadisoanareo ny rainareo. Tsika rehetra rehetra dia diso, fantatratsika tsara zany fa ny olona ohatry izy vao miratra amin'ny masoandro de ratsy foana ny fisainan'ny zanak'olombelona, ratsy, maloto, tsisy manao ny marina na de iray ihany na de iray ary. Ka raha te ho voafela heloka tsika, de inona ny atao? Manomboka amin'ny famelan-keloka ny olona zay nanao ratsy tamintsika zany zay no ibebahantsika. Raha nisy olona na zavatra manodidina zany akaiky anao io, na lavitra, tsapanao hoe tena hoe nampalahelo anao ny zavatra nataony ary misy zany matoa izy miteny, misy ny fahavalo, misy ny manenjika, de tena misy zany fa inona ny teneniny? Mila tiavina sy mivavaka ho an'izy ireny. Dia hivavaka tsika ary hifono amin'ny Tompony indrindra indrindra mba ho avelany koa ny helokantsika ka hiaino antsika izy any an-danitra any. Raisiko ihany ny andininy fahaenina amin'ny Matthieu toko fahaenina mba ahafantarantsika hoe ahoana moa zany rehefa mivavaka amin'ny Tompo, hoe mihaino antsika ve sa tsy haino antsika? De hoy izy hoe amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa ianao kosa, Jesosy no mampianatra eto zany fa ianao kosa rehefa mivavaka dia midiro amin'ny efitranonao, koa rehefa voarindrinao ny varavaranao dia mivavaha amin'ny rainao zay ao amin'ny mangingina ary ny rainao zay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly anao. Azafady. Zany hoe manidy ny efitrano. Io de dikan'izany mety hoe tsy maintsy hoe mihidy ao an-trano foana fa tena hoe manadio ny fontsika, manadio ny fanahintsika dia tena hoe tafaray amin'ny Tompo fa rehefa mihaona amin'ny Tompo tsika de izy mahita antsika aloha voalohany indrindra. Mivavaka amin'ny rainao io le fandresana zany le ray any an-danitra. Mahita aloha voalohany indrindra hozy izy ary hamaly anao. Fa hitany tsika sady hamaly antsika izy raha mamela ny helokon'ny olona zay diso tamintsika. Zay zany mila fantarina. Indraindray tsika gaga hoe fa maninona tsy mahazo valim-bavaka na tsy miheno ve ny Tompo? Ka izy no miteny eto hoe mampianatra antsika hoe mila mamela heloka, kanefa tsika tsy mamela heloka fa mitahiry hatezerana, mitahiry heloka amin'ny olona ary dia aoka tsika zany hibebaka, hifono amin'ny Tompo raha mbola ao anatin'izay. Zany teny zany de nampatsiahivin'ny Tompo mihitsy hoe teneno androany fa betsaka ny olona no tsy mahay mamela heloka ary zany de tena sakana. De misy koa zany ny anankiray tena sakana tsy hidiran'ny olona ny lanitra. Tsy famelan-keloka dia betsaka mihitsy ny olona tsy tafiditra ny lanitra. Toriany eto foana zany fa ho avy Jesosy zay marina sy manao ny marina no raisiny. Zay olona tena hoe manaraka ny tenin'Andriamanitra, manaraka an'i Jesosy Kristy hoe kristianina tsika zany kristianina, manaraka ny dian'i Jesosy izy no miteny an'izany hoe mamela ny helokon'ny hafa, mivavaha ho azy tiava ny fahavalonareo nefa tsika tsy manao an'izay dikan'izay tsy kristianina zany tsika ary tsy mpanara-dia azy fa mibebaha, hibebaka tsika avy eo dia eto amin'ny Tompo ny alahelo, ny fahatezerana. Mety sarotrarotra le izy amin'ny voalohany mety tsy vitanao eo no eo fa arak'le ten'le mivavaha amin'ny efitranonao mangingina, izy mahita de izy hamaly dia raha tsy azonao androany, mbola malahelo ianao angatao,
mangataka olona mpanompon'Andriamanitra hoe ndao hiara hivavaka amiko fa tsy zakako ity a, na mety tsy azonao androany a, rapitso a, ivereno indray a, angatao famindrapo amin'ny Tompo a, amboary ny fontsika dia tsy vitanao a na afaka iray volana ivereno fa zany a natao hoe fahafahana. Raha ny zanaka no afaka anareo a de ho afaka tokoa nareo a. Any amin'ny jauna toko fahavalo koa misy an'izany a, ka dia aoka tsika ahatoky fa Jesosy a, ilay zanak'Andriamanitra ny teny eto androany a, tea hitondra antsika hiaraka amin'ny Ray, zay mahatonga an'izy hoe ny Rainareo izay any an-danitra. Te hitondra antsika any amin'ny Ray any an-danitra satria izy a de mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra any an-danitra any a. Any amin'ny Apokalipsy any izy a de averiny foana izay koa. Ary ho avy izy a, aoka tsika tsy noho ny fahalahelo, ny fahatezerana, ny lolo-po zany a, tsy famelan-keloka no tsy hidirantsika ny lanitra fa ndao tsika hivavaka, hibebaka no amin'izany tompoko. De hivavaka tsika handoalika, angatao amin'ny Tompo, angatao amin'ny Tompo mihitsy androany a, mba hamela ny helokontsika izy a, ary indrindra mba hananantsika fo koa zany a, mahay mamela heloka sy mitia sy mitia ny fahavalo, ary indrindra mahay mivavaka zay manendrika antsika. Andao ary a hivavaka tsika, ataovy amin'ny fonao rehetra ny vavaka ataonao fa hiaino anao ny Tompo a ary hamaly anao. Vavaka tsika tompo. Eny a, ry Andriamanitra Ray, ndreto izay a manesy teny eto anatrehanao. Ianao tokoa lay Rainay any an-danitra izay nampahafantarin'i Jesosy Kristy fa ianao lay Ray a any an-danitra mihaino ny vavakay. Kanefa tsy mihaino ianao a raha mitahiry alahelo zay a, raha tsy mahay mamela heloka. Tonga aminay ny teninao Tompo a, dia menatra, menatra Jesosy a, satria tsy mahay mamela heloka, tsy mahay mitia ny fahavalo. Eny ny namanay ihany no tianay a, nefa tianao zay a ho tia ny hafa, mihoatra noho izay olom-pantatra, olona tiana, zay olona akaiky fa na ny fahavalo ary hozy ianao a, de tianao a ho tiavinay, ary indrindra indrindra tianao zay hivavaka ny amin'ny olona izay manenjika, be ny mpanenjika, be ny mpanaratsy, kanefa dia ampianarinao zay mba hivavaka ho an'izy ireny. Ka zany ny tondranay ny tenanay Jesosy androany a, mifono aminao a raha tsy mahay a mitia ny fahavalo, mifono aminao raha tsy mahay hivavaka ho an'izay manenjika, ho an'izay mpanaratsy. Androany Tompo a, tonga ny teninao ka dia amboary, amboary zay Jesosy mba tsy ho zay tokoa no sakana, mba tsy ho zany no sakana tsy idiranay ny lanitra. Ho avy ianao hiantso zay anao irery ihany a, ka dia aoka izay hanaly zany aloha ny alahelo, ny fahatezerana, ny tsy fahaizana mamindra fo sy mamela heloka. Esory zany androany Tompo a, esory zany amin'ny fonay a, ary ampio zay a hahalala zay tokony atao manomboka izao mivavaka aminao zay a. Amboary ny fon'ny tsirairay avy, amboary ny sainay a, ny fanahinay a, mba hahazaka hanana fanatretena ny amin'ny tokony atao a, amin'ny fanarahana anao a, ny amin'izany famelan-keloka takianao aminay izany Tompo. Entina aminao ny masonay, masonay a zay miavonavona, mangarika, feno fahabibiana koa ary ny amin'ny fijerinay. Eny Jesosy a, tsisy miafina aminao zany a, mifono aminao raha ny masoko no mitondra sakana sy manala zay tianao Jesosy a, tsy hiverenan'ny famindrapo. Esory ny masoko zay mitsaratsara, zay mijery ratsy, ny fahavalo, ny olona Jesosy a mangataka aminao ny ranao soa, hanadio ny masoko, hanadio ny masonay tsirairay avy a, mba hijery ny olona rehetra satria tianao ny olona rehetra. Ianao no manome masoandro, ny fahazavanao amin'ny olona rehetra, na ny tsara fanahy hozy ianao na ny ratsy fanahy, ary mandrotsaka ranon'orana ho an'ny olona rehetra, na ny marina na ny tsy marina. Ampianaritra Jesosy hijery fa ny olona rehetra de tianao, ary ianao dia nanolotra ny ranao soa, nanolotra ny tenanao a ho fanavotana izao tontolo izao a, ka dia amboary ny masonay manomboka izao a, mba hijery ny olona zay heverinay fa fahavalo, de voly tsy kely lalina ao ambadika ao Jesosy a. Aoka ireny no esorina fa ianao a hanadio ny fijerinay manomboka izao amin'ny ranao soa.
Entina aminao koa ny sofinay Jesosy, ny sofinay araka ny teny teo maheno ny fiteny fanenjehana, ny fanaratsiana. Eny Tompo, indraindray tsy zakanay ny fanaratsiana na ao amin'ny tenanay zany ary indrindra ny amin'ny fanarahana anao. Nefa ianao de nanaiky ary ianao nefa nienjehana. Fa niteny taminay ianao fa enjehana ianareo noho ny anarako. Eny Tompo ampianaro zay hazaka ny fanenjehana amin'ny feo zay heninay rehetrarehetra. Aoka ianao hanadio koa ny sofinay ary ny sofinay aoka tsy heno koa afa-tsy ny teninao Jesosy. Ny teny fitaka araka ny teninao teo fa tianao zay hiavao ny sainay mba tsy heno ny fitaka ataon'i Satana ety amin'izao tontolo izao fa heno ny teninao irery ihany de ny fahamasinanao sy ny fahamarinanao zay ambaranao aminay Tompo mba ho tia tsy ny namanay irery ihany fa na ny fahavalo araka ny teninao teo ka ampianaro zahay hieno ny feonao hieno anao irery ihany diovy amin'ny ranonao sy ny sofinay tsirairay avy hieno sy hankatòndry indrindra koa ny teninao Jesosy. Entina aminao ny lelanay, ny vavanay, ny molotray. Indraindray zay de miteny maika miteny ary tsy mahay mivavaka Jesosy. Mivavaka de resaka tianao atao aminao fa zay de tsy mahay mivavaka fa fehezinay ny teninay, fehezinay ny vavanay ary indraindray ary Tompo fona aminao raha ozona sy fanamarinana tena no mivoaka amin'ny vavanay. De hifonana aminao diovy amin'ny ranonao soa ny vavako, ny lelako, ny molotro, ny fiteniko rehetra esory raha tsy araka amin'ny sitraponao mangataka ny ranao Jesosy hanadio satria ny ranao irery ihany no mahay manadio ny fiteninay, ny fombanay, ny fijery ny zavatra henoinay indrindra, ny teny avoaka ny vavanay mba ho teny feno fitiavana araka ny teninao teo vavaka, hibebaka, ho famelan-keloka. Famelan-keloka zay manenjika sy manaratsy ny fahavalo noho izy ianao ka dia ampio zahay mba hiteny hivavaka ho an'izy ireny Jesosy. Tahak'izany ny tananay de maika, ny mikapoka maika, ny mandrava maika, manondro. Eny Tompo zahay tokoa de manondro ny hafa, ny fahadisoana, ny ratsy ka de mifono aminao zay raha tsy mendrika ny nataon'ny tananay. Tianao zahay mba hiasa ho anao irery ihany ka dia hijery ny hafa, zany tena teninao androany hijery ny hafa tahaka ny namanay Jesosy. Ho anao ianao no tena tia ny hafa ka de mba ho tondronay ho anao reny Jesosy na de heverinay fa fahavalo ary ianao miady hozy ianao fa zay angina ka dia ianao no hiasa amin'ny tananay amin'ny zay andrahanao anay koa. Ny tongotray Jesosy mihazakazaka, mihazakazaka manenjika koa zay indraindray manenjika zay heverinay fa mpanaratsy, heverinay fa fahavalo. Fona aminao Jesosy, ampianaro zay hijoro tsara, andeha amin'ny lalana nampianarinao anay, tery ny lalana, ety ny lalana manaraka anao tahaka an'izao itenenanao anay zao satria zao tontolo izao dia mankahala ny fahavalo fa zay de tianao hivavaka ho an'ny fahavalo, ho tia ny fahavalo hivavaka ho an'izay manenjika ka dia ampianaro zahay Jesosy. Tsy mora ny fanarahana anao ny tongotray ampianaro handroso, andeha amin'ny lalana zay efa ampianarinao anay ka dia amboary ny tongotray, sasao ny tongotray, sasao ny tananay amin'ny ranao soa mba tena hadio. Ka manomboka izao Jesosy dia andeha zahay handroso, hanambara ny fahatsaranao, hanala ny alahelo, hanala ny fahatezerana, hanala ny tsy mendrika rehetra. Eny Tompo mifono zahay ho an'ny fahavalo rehetra zay nanenjika ny mpanaratsy, ianao hamindra fo amin'izy ireny, ianao no hikarakara, hiasa amin'ny fiainany ary ho hitany tokoa ny voninahitranao Jesosy satria ianao tia ny olona rehetra de mamindra fo ianao, mamindra fo aminay, hamelà ny helokay tokoa. Eny Tompo aoka ianao hampatsiaro anay n'iza n'iza olona indrindra nanana alahelo, mitondra alahelo na avy aminay na avy amin'ny hafa de aoka izay Jesosy irao ny fanenao masina, mpahafantatra anay ny tokony atao amin'ny fanarahana anao ka dia miasà ianao Tompo, amboary zahay ary diovy. Eny Tompo anio androany dia manaiky zahay manala zay tsy anao rehetra, ny alahelo, ny hatezerana
ka hamindra fo amin'ny fahavalo, heverina efa fahavalo aho ka de tian'izy ireny ianao hamindra fo Jesosy hamela heloka koa tahaka ny hamelanao ny helokay mihitsy aho fa ianao mamela heloka hamindra fo. Ny rahanao de ampy manadio ny tsirairay avy manadio anahy koa ianao Jesosy, manadio anay zay mivavaka eto ankehitriny ka de misaotra amin'ny rahanao manadio sy manavao zany no asahianay Jesosy. Isahy zay androany mbola hijoro indray koa satria ny devoly sy Satana koa de tsy kely lalana mitondra ny manidy ny saina, manidy ny fo, manidy ny vava, tsy hankalaza, tsy hiteny ny fahatsaranao ka dia horaisinay ny fahefana, horaisiko ny fahefana, horaisiko ny hery hitsangana, hitsangana dia roay koa ny devoly, devoly hozy izy roay ny devoly de handositra anareo ka dia mitsangana handroaka ny asan'ny maizina, handroaka ny asan'ny devoly mitondra ny alahelo, mitondra ny fahatezerana zay manakana antsika, manakana anao tsy hamela heloka ny fahavalo zay heverina fa fahavalo fa ny devoly no tena fahavalo ka dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta no androahako ny devoly Satana, mialina Satana, mivoaka ny asan'ny devoly Satana rehetra ny fahavalo, devolin'ny Losifera, ny Belzebova, roahako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy any amin'ny farihy rehetra Satana sy ny devoly tsy hanakely fanapahefana fa didina amin'ny anaran'i Jesosy nareo Satana, mivoaka, inona fikasany Satana rehetra, ny alahelo, ny fahatezerana ao anatin'ny fo, ao anatin'ny saina, ny amin'ny fijery, ny fanamarina tena rehetra, ny firehariana dia didina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny avinavina, inona endrika avinavina amin'ny tenanay, amin'ny fonay, amin'ny ataonay rehetra, ny fijery, ny fanao rehetra didina amin'ny anaran'i Jesosy, mivoaka nareo Satana any amin'ny farihy rehetra, fitapatapahana, roahana amin'ny anaran'i Jesosy ny menarana ela, ny lohan'ny menarana, ny menarana tranainy, ny lohan'ny dragona tapatapahana, atsipy any andavaky ny elo, atsipy any amin'ny farihy rehetra ny Satana sy ny devoly, ny fikasana rehetra ataon'ny Satana, ny devoly mitondra alahelo, ny devoly mitondra fampisarahana, devoly mitondra fahatezerana koa didina amin'ny anaran'i Jesosy, tsy hanjaka amin'ny tenako, tsy hanjaka amin'ny ankonako, tsy hanjaka amin'ny asan'Andriamanitra, amin'ny mpanompo ny tsirairay avy amin'izao roahany ny asan'ny devoly rehetra mitondra ny fahatezerana, mitondra fankalana, endrika fankalana ao anatin'ny fo, ao anatin'ny saina, roahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ao any amin'ny farihy rehetra tsy hanakely, tsy hanapahefana ny tsy fahaizana mamela heloka, fahaizana mamela heloka rehetra didina amin'ny anaran'i Jesosy ny devoly ny fampisaviana, devoly mpamosavy koa, mpamosavy devoly mpamitaka, devoly mpandainga, ny kalaloro, ny zazavavin-drano, devoly vazimba, tapahana, sakanana amin'ny anaran'i Jesosy ho any amin'ny farihy rehetra, devoly mitondra loto rehetra, ny faharatsiam-panahy, ny endrika faharatsiam-panahy rehetra roahana amin'ny anaran'i Jesosy any amin'ny farihy rehetra, tsy hanakely amin'ny tenanay, tsy hanjaka amin'ny asan'Andriamanitra, amin'ny mpanompo ny tsirairay avy, vonona ny olon-tena, vonona nara-dianao Jesosy efa resy ny Satana, ny asan'ny devoly Satana miala any amin'ny farihy rehetra ny lolo-po, ny fahatezerana, ny fahalainana rehetra koa didina amin'ny anaran'i Jesosy ary indrindra devoly mitondra aretina, inona endrika aretina koa, tsimoka aretina sy ny valana aretina, roahana amin'ny anaran'i Jesosy, tsy hanjaka aminay satria izany no sakana mitondra ny alahelo, ny sakana mitondra tsy ahafahanay mandroso amin'ny anaranao Jesosy itony ny filazantsara, miasahy ianao Tompo, miasahy ianao devolin'ny aretina, devolin'ny aloko ny fahafatesana, ny fahafatesana amin'izao fotoana izao ny aloko ny fahafatesana zay ankalazain'ny olona dia foanana amin'ny anaran'i Jesosy, tsy hanakely, tsy hanapahefana amin'ny tenako, amin'ny tenanay fahafatesana ara-panahy, fahafatesana ara-batana, roahana amin'ny anaran'i Jesosy nareo Satana, devolin'ny fahafatesana, ny aloko ny fahafatesana rehetra roahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy any amin'ny farihy rehetra ny Satana sy ny devoly, ny fahafatesana, ny endrika fahafatesana rehetra, ny fanompoan-tsampy, devolin'ny fanompoan-tsampy, endrika fanompoan-tsampy araky ny fahafatesana foanana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy any amin'ny farihy rehetra ny devoly fampierikerihana rehetra, ny fampianaran-diso, fampianaran-diso didina amin'ny anaran'i Jesosy any amin'ny farihy rehetra ny fampianaran-diso, ny fampierikerihana amin'ny asan'ny Satana didina amin'ny anaran'i Jesosy any amin'ny farihy rehetra fa ny rahan'i Jesosy, rahan'i Jesosy handrakotra, angatao ny rahan'i Jesosy satria ny rahan'i Jesosy no tena mandrakotra, manadio ny rahanao Jesosy no tena manavao, ny rahan'i Jesosy miasa.
Andranao Jesosy manadio andranao mangatanay hiasa aminay tsirairay avy. Misaotra satria ianao mandresy zay manana anao Jesosy mandresy zay manala ny fahatezerana, manala zay lolo-po rehetra ka dia meo anay manomboka izao Jesosy ny fo mahay mamela heloka, ny saina mahay mamela heloka, ny fiteny mendrika, ny fanahy mendrika, ny fijery mendrika manomboka izao ho an'ny olona rehetra na zay heverina fahavalo tany devoly satana zay ao ambadika rehetra efa foanana sy didina amin'ny anaran'i Jesosy any amin'ny rehetra hafa. Ny rahan'i Jesosy Kristy, ny rahan'i Jesosy Kristy andrakotra, ny rahan'i Jesosy Kristy anova, ny rahanao Jesosy momba anay. Herinandroalika isika dia angatao ny rahan'ny Tompo, ny rahan'i Jesosy mihitsy no tena hanadio antsika manavao ka dia misotro ny ranao izay Jesosy, misotro ny ranao izay satria ny ranao koa dia mandoro izay tsy hainao rehetra ao anatinay ao. Ny ranao dia mandoro ny fo lentika, ny fo maloto, ny fo feno avinavina rehetra dia dorana amin'ny ranao Jesosy ka ny ranao soa andrakotra anay araka ny teninao fa hainao hamindra fo aminay, afindao aminay ny fonao Jesosy moka ny fonao ny tepo ao anatinay, ilay fo nofo esoriny ny fo vato manomboka izao ka dia ampianary izay hiasa ary indrindra hitory ny fahatsaranao, ny famindrapo, ny famelan-keloka dia sasao amin'ny ranao soa zay Jesosy moka ny ranao soa no hikoriana ao anatinay manomboka izao dia ranao Jesosy miasa manavao miasa amin'ny sainay, miasa amin'ny vavanay, miasa amin'ny fijerinay, am-ponay Jesosy ary ilay ranao mandoro izay tsy hainao rehetra koa, manome anay tanjaka, manome anay fahasalamana. Misaotra Tompo satria ny ranao miasa ary ny devoly satana dia efa resy, efa any amin'ny farihy rehetra hafa fa ny ranao soa mandrakotra sy manadio. Misaotra Tompo eo am-pandoliana dia mbola mangataka ny Tompo isika ilay fanahy masina araka ny nampianarina antsika teo izay no tena mitondra ny fahazavana, ilay fanahy mpanazava hozy izy fanafitin'Andriamanitra, mpanazava, manolo-tsaina, manavao antsika angatao ilay fanahy masina mba hananantsika fanentetena, famindrapo, ahaizantsika mamela heloka ka dia izany Tompo no angatanay fenoanao izay fanahy masina. Ilanao izay fanahy masina hameno anay, hameno fo sy ny sainay, ny fanahinay mba ahaizanay mamela heloka tokoa manomboka izao esory izay tsy haninao rehetra, inona fahatezerana, inona alahelo-po, lolo-po izay tsy hainao esory. Mila anao izay fanahy masina hanjaka ao amin'ny fonay, hanjaka amin'ny sainay sy ny fanahinay manomboka izao. Ilay fanahy mpanazava, ilay fanahy manolo-tsaina, ilay fanahy manome fahendrena, manome faharetana, ilay fanahy manome fahatoniana, fanahy faharetana, fahatoniana. Enoy anao izay fanahy masina, ianao ilay fanahy masina, ilay misolo vava, tsy hainay ny mamela heloka fa ianao no tena misolo vava amin'ny fotoana rehetra satria tianao izay hiaona, tianao izay hiresaka amin'izay heverina efa fahavalo ka dia ampianary izay Tompo fa tsy hanambara afa-tsy ny sitraponao. Ianao no misolo vava, ianao no mandamina ny fotoana, ianao no mandrindra ny amin'ny fotoana izay ahafahanay hifampiresaka izay amin'izay heverina efa fahavalo satria izany no tianao, tianao izay hifamela heloka na mivantana izany na amin'ny telefaonina na amin'ny fomba hafa fa tianao izay Jesosy hampiseho ny voninahitra ao amin'ny olona rehetra ka dia ianao ilay fanahy fahazavana, fanahy manolo-tsaina, mandamina ny zavatra rehetra. Ianao no miady mba izay hangina hozy ianao ka dia enoy anao izay Tompo. Ilanao foana izay fanahy masina, tendreo ny vavanay, tendreo ny molotray, ny sainay, ny masonay mba ianao no hiasa manomboka izao fanahy masina ka dia misaotra fanahy masina, mameno anay hiasa aminay tsirairay avy. Ianao tokoa rehefa tia dia tia hatramin'ny farany ary eo aminao, eo aminay mandrakariva ianao hozy ianao eo aminareo, ao anatinareo ka dia misaotra fanahy masina manatrika, misaotra fanahy masina mameno anay, misaotra fanahy masina momba hikarakara anay hatramin'izao indray ka ho mandrakizay. Misaotra Tompo, voninahitra ho anao irery ihany ka dia amin'ny anaranao Jesosy naovanay izany vavaka izany. Misaotra Tompo. Aleloia. Amen.
Amen. Misaotra ny tompontsika ny amin'ny fotoana teo zany zay nahafahantsika nibebaka nandre ny tenin'Andriamanitra mba hialantsika, mba hienohy ny tompo antsika araka le teny teo fa tsy mihaino ny vavakontsika izy raha tsy mahay mamela heloko isika. Mety misy fomba manomboka izao antsika rehefa tena mibebaka teo anatrehan'ny tompo de aza gaga ianao fa mety misy fomba ataon'ny fanahy masina zay hampatsiahivan'ny tompo anao. Misy olona tena hoe hananonao alahelo na misy olona koa manana alahelo amintsika satria tsika tsy mahafantatra indraindray dia ny tompo mampatsiahy an'izany ny fanahy masina de izy manome fotoana, manome ny ora, manome ny toerana ahafahanao mihaona ohatra na ahafahanao miala. Indraindray ny tompo mihitsy koa manala, indraindray tsika tsy mahafantatra zany fa ny tompo manala antsika tsy hifangaro intsony koa amin'ny zao tontolo zao ka dia mahaiza mandray sy mahafantatra ny sitrapon'ny tompo manomboka izao fa hiasa izy rehefa tena vonontsika mila heloko. De misaotra ny tompontsika zany amin'ny fotoana iny. Ho raisi mama Felisiany ny fampaherezana sy ny fampianarana ihany koa dia za zany efa manao velomanao sady raha sitrapon'ny tompo moa zany de mbola mihaino eo tsika amin'ny asabotsy manaraka. Ny sabata manaraka. Manao velomanao amin'ny anaran'i Jesosy tompoko. Amen. Amen. Alleluia. Misaotra anao Zokerika. Alleluia. Misaotra ny tompontsika voninahitra ho an'i Jesosy. Ity am-piandohana mialantsiny satria amin'ilay andro ratsy de ny feoko ohatran'ny hoe fariparina kely de mialatsiny tompo satria no manomboka miditra ny andro ratsy ety aminay dia eo ny gripa, ny kohaka kely soatr'izany tsy maintsy misy foana moa zany. Fatsaroana ny tompo izy no mamery sy tanjaka zany. Alleluia. Dia faly miarabanareo tsiraray avy zako amin'ny anaran'i Jesosy tompo dia misaotra ny Zokerika ny amin'ny fampibebahana teo. Tsara be ilay teny, tsara be. Sorana ny tompo mihitsy ny amin'ny hoe famelan-keloko ary tena hoe atsapako mihitsy ilay teny nambarana teo hoe mila mamela heloka isika. Amen. Tena zay. Mila mamela heloka isika. Tena mila mamela heloka isika tompo satria tsy ho tafiditra latsika loatra ka tsy mamela heloka. Ny ten'Andriamanitra izay hoe tsika dia misy fandraisany ihany amin'izay famelan-keloka izay fa hivavaka aloha isika alohan'ny indraisantsika teny fampaherezana dia ny fanahy masina angatantsika hanazava azy fa izako dia fitaovana fotsiny ihany. Zay moa dia fitaovana fotsiny ihany zay fa ny fanahy masina no tompony, izy no patron, izy no tompon'ny asa, izy ny patron ka hiarivavaka tsika tompo angataka ny fanahy masina hiditra an-tsehatra hanambara izay tiany hambara amintsika amiko aloha dia aminareo tsiraray avy satria izay no fampianaran'ny tompo anay eto zany. Vavaka antsika tompo. Jesosy mankasitraka anao Jesosy satria noho ny fitiavanao dia afaka nibebaka izay teo Jesosy nahatsapa tompo fa mila izay mamela heloka. Misaotra Jesosy satria ianao tokoa tompo dia tsy hanokatra ny varavaranlanitra io anay raha tsy mamela heloka izay Jesosy satria tompo anao dia mila olona marina, olona mahitsy, olona mendrika Jesosy ary tena maka-toa anao olona manam-pitiavana tahaka anao Jesosy no ilainao. Jesosy misaotra Jesosy ny amin'ny teny izay noentin'ny mpanomponao teo Jesosy satria mamperitreritra Jesosy ary mampiovana ihany koa ka misaotra tompo malalao. Jesosy ankehitriny tompo dia iaino indray izay ny teninao momba ny amin'ny fampaherezana ary mety misy koa fampibebahana Jesosy ka mangataka anao fanahy masina aoka ianao hiasa amiko. Aoka ny nofoko dia angina tanteraka fanahy masina fa aoka ianao no hiteny amin'ny alalako satria izaho dia fitaovana kely sy bitika ihany fa anao ny asa ka ambarao fanahy masina izay tianao ambara aminay zanakao tsiraray avy. Ampiovanay hanajanay anao Jesosy satria te ho any an-danitra izay, te hiditra ny lanitra izay Jesosy malalao ka mangataka anao fanahy masina hiasa aminay tsiraray avy. Aoka ianao hikasika ny tsiraray avy, aoka ianao hanokatra ny masom-panahy ny tsiraray avy mba tena tsy hatoritory ary tena hiaino tsara ny sofiny tsiraray avy satria efa nibebaka izay teo mombany amin'ny sofina ka aoka ny sofiny tsiraray avy hiaino tsara ny teninao ary koa ny fanahy tsiraray avy tena hoe hifoha ka tena hankatoanao Jesosy ka misaotra tompo ny voninahitra ho anao. Alleluia. Amen. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay nomeny fanahy masina an'io dia mombany amin'ny fifadikanana. Io fifadikanana io tompo dia maro ny olona mifady aminy nefany maro be ihany koa tsy mahafantatra hoe inona moa ilay fifadikanana.
Maro be ny olona diso fomba fifadikanana. Mila mitandra antsika satria Satana koa izy koa dia mampifady anina koa izy. Misy tsy avy amin'ny tompo fifadikanana. Mila mitandra antsika. Fa misy fandrikiam-pahavaly ihany koa ny fifadikanana. Misy zavatra iray niseho tamin'ny telena dia eto raha tonga dia hoe atsapako eto, tsy amin'ny tele fa tamin'ny YouTube moa izany efa ela, momba ny amin'ny secte izany. Dia ilay olona any amin'ny côté Afrika, amin'ny côté antsika koa satria tsika na Afrika koa misy Madagasikara. Dia ilay izy izany amin'ny côté Afrika iny dia ilay olona nasain'ilay mpitondra ny fivavahana izany mifady anina. Dia tena hoe mifady anina tena tsy mitsahatra mihitsy dia faty re izany, marobe ny maty. Fa ny avy eo hitany mpitondra fanjakana ihany ilay izy, mpitandrina fanjakana ihany izany, tsy haiko na miaramila na ohatr'izany, dia avy eo dia efa fatin'olona no hita maro izany. Ka mila mitandrina tompo fa fifadikanana manao ahoana moa no ataonao. Satria misy mifady anina fa tsy mahazo vahalim-bavaka tompo. Tsy mahazo vahalim-bavaka. Dia averina indray ilay fadikanana. Dia avy eo dia miandry andray dia averina indray fadikanana. Nefa tsy araka ny sitrapon'i Jesosy. Mila antsika mahafantatra tsara mihitsy ny hoe atao fifadikanana. Io fifadikanana io dia aoka ho tsapantsika tsirairay avy fa matoa mifady anina izany dia ny tenantsika, ilay tenantsika olombelona tsirairay avy no ahevitry ny amin'ny sakafo na koa izany ny rano. Satria raha ohatra ka hoe avelantsika hihinana izany ny vatantsika nefa ny fanahintsika izany reraka dia tsy hoety. Izany hoe fadikanana izany dia ilay tenantsika no fehezina hanetry tena izany, izay fanetretana be io fa ilay fanahy asandratra. Amen. Impiry moa isika tompo no manetry ny fanahintsika. Impiry isika no manetry ny fanahintsika. Izany hoe ny fanahintsika dia io no velona kokoa no ilay vatantsika. Amen. Io fanahintsika io tena velona satria ny vatantsika io dia manto io. Manto ny vatantsika io. Fa ilay fanahy ao, io ilay tena tokony hiditra ny lanitra. Dia io tokony omena sakafo. Inona moa ny sakafo ny fanahintsika? Dia ny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka. Vavaka. Dia tenin'Andriamanitra dia ny hira fiderana. Izay ny sakafom-panahy dia izao mitoro izao. Izao mitoro izao ary koa zokerika koa teo izy nabebaka tena hoe sakafo an'ny fanahiny izany. Ho azy aloha. Satria izy manambara dia velombelona ny fanahy ao anatiny. Ohatran'izao izao koa. Satria voky ny fanahy koa manambara an'i Jesosy. Tena sakafom-panahy izany. Dia faly ilay fanahy satria nanao ny asan'i Jesosy. Izay rehefa ao amin'ny tompo isika. Mila omena sakafo izany ny fanahintsika io. Fa tsy hoe koa hoe mijanona foana eo dia eo ry havana ho faty ny fanahintsika. Raha ohatra ka miandry foana. Oka ianao handrehitra ny jiro ao anatinao dia ny fanahinao izany. Araka ny ten'Andriamanitra ny finoana tsy arahan'asa dia maty. Fanahy masina ny teny satria tsy nomaniko izay verset izay. Ny finoana tsy arahan'asa dia maty. Maty fanahy mbola velona izany. Izay ilay izy araka ilay fiteny, tena zava-doza anie izany. Maty fanahy ilay olona nefa mbola velona. Satria mandehandeha eny nefa ny fanahy efa maty satria tsisy tenin'Andriamanitra, tsisy vavaka, tsisy hira fiderana, tsisy firesahana amin'Andriamanitra dia maty fanahy. Fa ilay vatana misakafo foana dia voky foana ilay mofo. Fa ilay fanahy maikely dia avy eo sintomin'ny Satana dia any amin'ny hery. Dia mipetraka amin'izay ny devoly ao anatin'ilay olona. Mila mitandrina be isika tompo. Ten'Andriamanitra anankiroa no raisintsika an'io momba an'izay. Atao Matteo 9:9. Mitovy amin'ny Matteo ndraiky zokerika teo ihany fa ny verset no tsy mitovy.
Matio 2:4-10 ka hatramin'ny 7:10. Dia ny versy anankiray hafa any bokin'ny Isaia 7:20. Dia vakiantsika manontolo ilay Isaia 7:20 rehefa avy eo. Fa vakiantsika aloha eto amin'ny Matio 2:4-10 ka hatramin'ny 7:10. Ho vakiako ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny titra dia mivako toy izao hoe ny fomba fifadian-kanina. Rehefa mifady anina ianareo, aza mety ho tahaka ny mpiatsara velantsiny izay mampanjombona ny endriny ary manaratsy ny tarehiny mba ho hitan'ny olona fa mifady anina. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azony ny valim-pitiana, fa ianao kosa rehefa mifady anina dia hosory menaka manitra ny lohanao ary sasao ny tavanao mba tsy ho hitan'ny olona fa mifady ianao, azafady, mba tsy ho hitan'ny olona fa mifady anina ianao, fa ho hitan'ny rainao izay ao amangingina, ary ny rainao izay mahita ao amangingina no hamaly anao. Amen. Io ilay verset niraisan-Jesoa teo ilay amin'ilay hoe ny rainao izay ao amangingina no ahitanao zany, izy no ahitanao. Zay ilay fifadian-kanina mendrika zany ho antsika natrehan'ny Tompo. Tsy hoe kory hoe rehefa hifady anina ianao dia teny hoe hifady anina androany fa tandremo aho. Ry havana, tsy fireharehana mihitsy fifadian-kanina. Tsy fireharehana fifadian-kanina fa ho anao sy ny Tompo. Misy ny fifadian-kanina hitambaran'ny maro. Zay dia fantatry ny maro ohatra. Ohatra hoe miteny ohatra anatin'ny groupe ohatra hoe anatin'ny hoe avy Jesosy hoe hifady anina isika amin'izao ka zay te hifady anina zay mahatsapa dia hifady anina isika. Ny anay izao ataon'ny avy Jesosy dia isaky ny sabata. Ny Tompo mihitsy no nanome an'io teny io. Izy mihitsy no niteny hoe mifady anina ny ho avy Jesosy. Zay mihitsy tena Jesosy mihitsy no niteny hoe mifady anina izay izy amin'ny sabata zany dia tena hoe saiky ny andro sabata. Zay no nampahafantarin'ny Tompo anay zany. Zany hoe à partir de minuit zany dia tsy misakafo, tsy misotro rano. Dia rehefa vita ny fotoam-pivavahana dia zay vao misotro rano sy misakafo. Zay ny amin'ny ho avy Jesosy. Zay no baiko nomeny Jesosy zay. Izy mihitsy no niteny an'izay teny izay tamin'ny alalan'ny mpanompo. Dia izay no arahanay atao ho avy Jesosy. Fa hafa nefa ny vehivavy bevoka. Misy ny bevoka dia hafa izay. Ny Tompo no mahafantatra. Ny Tompo indray no miteny hoe bevoka dia ilay olona bevoka. Io zany ny Tompo no mahafantatra ny momba an'izay. Fa eto zany dia manambara mihitsy hoe rehefa mifady anina ianao dia aoka ho ataonao ho an'i Jesosy ilay izy, ho an'Andriamanitra fa tsy ho an'ny olona. Tsoriko aminao tsara fa fampianarana no atao eto ary koa fampaherezana. Ato an-tokantranoko tsy mahafantatra mihitsy na koa ireo mpiara-miasa amiko amin'ny Tompo na koa ireo zanako ara-panahy hoe fady anina Mama Felicia aho na ohatr'izany. Tsisy mahafantatra. Tsisy mahafantatra. Misy ny fotoana hifadiako anina amin'ny andavanandro ohatra, amin'ny la semaine ohatra, fa ny Tompo irery no mahalala, Jesosy irery no mahalala. Izy irery ihany no mahalala. Fa tsy ny olona hoe arina ny ato an-tokantrano tsisy mahafantatra. Zay zany ilay hoe rehefa mifady anina dia ho an'i Jesosy. Tena mazava be ny ten'Andriamanitra. Jerevy tsara. Jerevy tsara. Jesosy no niteny ity teny ity. Jerevy ny ten'Andriamanitra eto. Aveliko vakiana 9:10 Matio 2:4. Rehefa mifady anina ianareo, aza mety ho tahaka ny mpiatsara velantsika izay mampanjombona ny endriny ary manaratsy ny tarehiny mba ho hitan'ny olona fa mifady anina. Amen. Ry havana. Zava-doza anie zany. Fizakely ihany ilay izy mbola tsy tapitra teo. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azo ny valim-pitiana. Amen. Ry havana, rehefa mifady anina ianao, aoka tsy fantatrao mihitsy mifady anina ianao. Tsy hoe kory fady anina mantsy fa reraka be dia ny tarehy manjombona. Ry havana,
Ny olona manao an'izany dia efa azo valim-potoana satria mila dera izy. Mila dera izy dia ilay olona dia ve fadiana ianao, tsara kosa izany ohatrohatr'izay. Tsy mila dera isika tompoko. Tsy mila manambara aman'olona. Matoa tsika fadiana dia misy antony izay. Misy antony izay. Na koa ny tompony teny aminao fadiana ianao. Dia izay no ataonao. Fa tsy hoe koa hoe ho fantatry ny olona satria tena mazava mihitsy teny tompo hoe ohatran'ny mpiatsara velantsiny. Azanao tahaka ny mpiatsara velantsiny tena ratsy be izany. Ratsy be izany. Izany hoe tsy hainao ny tompo akory izany ilay izy. Ilay olona fadiana nefa ny tompo tsy miaina. Tsy fataonao azy mihitsy ny tompo. Dia ilay olona mampanjombona ny endriny ary manaratsy ny tarehiny. Manao mampalahelo be izany ilay olona satria tsy mihinan-kanina. Ry havana. Tsika tsy mamaky ten'Andriamanitra tokony hanao an'izay. Raha tsy vavaka tsika fa tsy sakafo nofo akory. Tokony tsika tsy matavavavaka ohatra. Ohatra hoe zavatra hoe manery dia tsy afaka vavaka tsika. Tokony izay no mahazo antsika. Tokony anatin'ny ranomasina fotsiny Jesosy tsy afaka vavaka aty. Izao zavatra manjo ahy. Fa eto sakafo. Sakafo nofo. Nofo izay ho levona. Ho levona. Raha mbola tsy tonga ny tompo dia io nofontsika io ho alevina dia ho levina aloha. Verina ho vovoka. Verina ho vovoka. Io no mampalahelo antsika olombelona indraindray no ilay fanahy. No ilay fanahy. Mila tsika tena mitandrina be tompo. Mila tena mitandrina be tsika. Ny olona anankiray raha ohatra tonga dia mirehareha fadiana fa zao dia tsoroko aminao fa tsy hainao anao Jesosy. Tsy hainao anao Jesosy satria ho ataonao ho an'ny olona ilay izy izany fa tsy an'ny tompo. Tazomanao manokana fadikana nataonao. Impila no mifadiana dia ny olona tsy mahafantatra. Na indraindray ohatra hoe miresaka amina mpanompon'Andriamanitra ohatra hoe miresaka amin'ny zokerika ohatra zany indraindray amin'ny telefona ohatra izany tsy fantatra koa hoe fadiana. Na koa hoe olona pahiresiko amin'ny telefona ohatr'izany amin'ny WhatsApp tsy fantatra hoe fadiana. Na tokantranoko satria asin'ny tompo izany. Tsy fantatr'olona hoe inona moa mahatonga amin'ny fadiana. Asin'ny tompo izany. Inona no entiko ambavaka eo? Asain'ny tompo entiko ambavaka. Tsy fantatry ny olona izany. Ny tompo no malala. Ny tompo no malala. Misy ny fotoana anatoanao ny tompo ho anao manokana tompo. Ho anao manokana. Aza mirehareha. Aza mirehareha. Hoe fadiana aho. Fa tonga dia tsy tafiditra any an-danitra ny fifadikananao. Fa mazava be ny teny Jesosy eto. Mazava be ny teny eto. Dia revo ilay tohan'ilay teny. Andika 7:10. Fa ianao kosa rehefa mifadiana dia hosory menaka manitra ny lohanao ary sasao ny tavanao. Mba tsy ho hitan'ny olona fa mifadiana ianao. Fa ho hitan'ny irainao izay ao amin'ny mangingina ary ny irainao izay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly anao. Izany ilay izy. Rehefa fadiana ianao dia bangoy tsara ny volonao raha vehivavy ianao. Dia hosory menaka manitra ny lohanao. Inona moa ny dikan'izy io? Ny tompo izany satria izany nanontany Jesosy ahoana momba ny amin'ny menaka volo. Nanontany ny tompo izay tamin'izaho nanontany amin'ny tompo. Dia nanontany amin'ny tompo. Dia ny tompo nampahafantatra fa ny atao amin'avy Jesosy no ambara aketo fa ho anao raha ohatra ka hoe anjaranao izany izay mombanao raha ohatra ka hoe tsy hanaraka ianao. Jesosy nampahafantatra fa azo atao izany ny manisy menaka volo nefa raha ohatra ka hoe huile coco dia huile coco. Raha ohatra ka hoe beurre de karité dia beurre de karité. Raha ohatra ka hoe inona koa ohatra huile d'olive dia huile d'olive. Zavatry ny tany hoy Jesosy. Zavatry ny tany izay maniry izany. Fa tsy azo atao ny manafangaroaro zavatra. Tsy azo atao ny hoe ity huile coco dia afangaroko huile d'olive dia zao. Tsy azo atao izany. Zavatry ny tany, zavamaniry ny tany no atao dia tena tsotra. Izay no azo atao. Ampahafantarin'ny tompo. Savony koa moa dia ohatr'izay koa savony efa nanambara teto momba ny amin'ny savony fa ela be fa savony tsisy fofona.
savony tsisy fofona no ampiasaina. Zay no nambaran'ny tompo zany ny amin'ny momba ny amin'ny menaka. Ny huile coco fantatsika tsara fa manitra ny huile coco, misy tsy mazaka ny fofony, manitra ny huile coco. Fa itsika zany dia mila tsika mankatoa an' Jesosy, ve sa le izy dia eto zany ny amin'ny azafady kely mbola tohizako fa misy ohatra hoe tsy te hanositra menaka volo intsony dia arakaraky ny tsirairay avy. Ohatra zao zaho fa nambarako teto hoe tany Mitoby dia tena hoe nirahazena mihitsy aho satria efa nangataka tamin'ny tompo satria be dia be zavatra nanimba ny volo tamin'ny taty dia ny tompony teny hoe safidiko zany le izy. No tonga tany ahako dia nanaiky aho natao an'izay no nefa vita daholo ny papier nataoko zany ny amin'ny passeport nataoko sotra dia zay zavao nanao satria ny any amin'ny fangalana passeport fanamboarana passeport dia mila maka sary sotra zany dia nefa vita daholo zavatra nataoko dia tanterahako tena tsapo hoe nadidio mihitsy ny lohako zany tenako manontolo koa satria tena feno loto ny voloko ny lohako ny avy amin'ny produit be dia be nampiasaiko taty ampitan-dranomasina. Dia tamin'ny fotoana io rehefa nambarako teo tiany fa niteny mihitsy ny fanahy masina no nefa eo ampanalana an'ilay volo ilay zanako ara-panahy anankiray tao Mitoby dia tena hoe niozongozona mihitsy amin'ny fotoana io dia niteny ny fanahy masina tena hoe fakofako mihitsy zany ala tamin'ny loko tena fakofako. Sorana ny tompo satria izao efa naniry ny voloko satria efa herintaona mahery izay dia safidiko tsy manisy menaka intsony amin'ny volo. Safidiko ny Jesosy dia tsisy menaka intsony tsy te hanositra azy intsony amin'ny lohako. Safidiko ny tsisy inona intsony amin'ny voloko fa bangona fotsiny be izay. Safidiko zava-mafely isy azy. Safidiko iaho fa tsy akory hoe mila manao izany koa ianao. Fa tena safidiko ny tsy hanositra ninona intsony amin'ny lohako. Fa rehefa manasa volo dia savony tsotra tsisy fofona dia izay dia bangona dia izay. Dia heverina amin'izay tsika amin'ny tenin'Andriamanitra eto 2:20. Mba tsy ho hitan'ny olona fa mifadiana ianao fa ho hitan'ny rainao izay ao amangingina ary ny rainao izay mahita ao amangingina no hamaly anao. Amen. Hitanareo izany tsara be. Ho avy izao tompoko ny faran'ny taona. Ho avy izao faran'ny taona. Araka ny teny zokerika teo raha ny ainao teo dia jerevy rehefaty maro efa manomboka ary efa niteny tamin'ny video nataoko farany teo raha tsy diso aza momba ny amin'ny faty maro etsy sy eroa. Aka indray izao Satany, maka indray izao satria efa ho faran'ny taona izao. Aka ny azy izy. Ambarako aminao aka ny azy izy. Efa maro ny olona maty. Fotoana izao ampahiriziko anao, fotoana izao fifadikanina. Fifadikanina ho iaho raha vonona ny ara-panahinao. Raha vonona ny ara-panahinao mifady anina. Mangataha amin'ny Tompo Jesosy te hifady anina. Omeo andro a Jesosy. Inona andro ina ny fadiko anina raha vonona ianao. Dia ny Tompo teny aminao izao andro izao nifadianao anina. Satria ho avy izao ny olona amin'ny sakafo be sy ny fety be. Dia eo ny fahavalo mamandrika. Tsy akory hoe tsy araka sakafo amin'ny fianakavianao ianao fa manasihy fotoana hifadianao anina. Andinio tena andraisana ny taona vaovao. Satria inona no zavatra ho asehon'ny taona vaovao io? Ry havana mihay ratsy hatrany. Tsy ho hisy ny tsara araka ny efa nambarako teto tamin'ny voalohan'ny taona mihay ratsy hatrany. Jereo zavatra miseho eran-tany na ao an-tandrazantsika raha hitantsika tsara. Iza nanampo ny zavatra misy mihay ratsy hatrany. Ho avy ny mosary any Madagasikara. Ho avy izany. Zava-doza izany rehefa ho avy. Ho avy izany. Na ny ety koa ary, ety Eropa koa ary. Mihay ratsy hatrany ny tany. Mihay ratsy hatrany. Mifoaza tompoko ny omana. Mihay izany fady anina. Fehezo ny tenanao.
mba hiakara ny fanahinao. Aza variana loatra. Amin'izay fotoana izay rehefa mafy tena ianao dia mazava be ten'Andriamanitra eto hoe teny Jesosy no teny eto hoe fa ho hitan'ny rainao izay ao mangingina, ary ny rainao izay mahita ao mangingina no hamaly anao. Amen. Hamaly anao ao mangingina ny raintsika ny an-danitra. Andriamanitra izany, Jesosy ihany. Hamalentsika izy rehefa ataontsika ho azy fifadikanana fa tsy ho an'olona. Hamalentsika izy. Hamaly anao izy. Rehefa ataonao ho an'Andriamanitra io fa tsy ho an'ny havanao na hoe tandrefa fadianina androany Viavana, mila mitandrina. Raha hitan'ny olona moa ianao ao an-trano hoe ohatra hoe zatra misakafo anao no maraina, atoandro, hariva, arakaraka anao satria za fa tsy ohatr'izay. Za indroa ihany no misakafo. Ary tena hoe tsy mihinana be fa kelikely ihany. Raha ohatra zatra misakafo anao hoe 3 fois par jour, maraina, atoandro, hariva, dia ny zavatra ataonao raha hitan'ny olona dia raha miteny olona hoe ianao mifadianina dia maneke fotsiny hoe ie. Fa za tena ie fadianina fa zao. Aza miteny be to. Aza miteny be. Aza miteny be fa ataovy ho an'ny to. Aza ambarako hoe inona ny fadianao hanina fa ataovy an' Jesosy. Ataovy an' Jesosy dia tazomina. Araka teneniko hoe misakafo anao 3 isan'andro, maraina anao mihinana, atoandro anao misakafo, ny hariva anao misakafo, hitan'ny olona dia teneny hoe tsy mbola misakafo aloha za zao. Dia raha manontany izy ianao vao mamaly. Raha miteny izy ianao vao mamaly hoe ay fadiana dia fadiana dia zay fotsiny. Ny zako dia ny atoandro mihitsy vao misakafo. Dia ny hariva vao misakafo dia ny alina indraindray za mihinana kely na indraindray tsy mihinana akory ary. Zay. Arakaraka ny tsirairay avy. Arakaraka ny tsirairay avy. Ry havana andeha tsika amin'izay ao amin'ny bokin'ny Isaia. Mila anao mahatra satria fampianarana lehibe no raisintsika eto anio izany. Isaia 7:20 satria ho an'ny fanahintsika ilay izy. Vakiantsika manontolo io dia maheresa toko satria lavalava ilay teny dia vakiako ny teny dia enoy tsara sady ilay tenin'Andriamanitra izay vakiana eto. Isaia 7:20. Ny titra dia hoe ny fifadikanana ankasitrahan'ny Tompo. Amen. Izany ilay titra. Ny fifadikanana ankasitrahan'ny Tompo. Inona moa fifadikana ankasitrahan'ny Tompo io? Atao vakiantsika ny teny Marazoso tompo. Ezao mafy ny antsonao fa aza atao moramora. Asandrato ny feonao ho tahaka ny an'ny anjomara, ka ambarao amin'ny oloko ny fahadisoana, ary amin'ny taranak'i Jakoba ny fahotany. Mitady ahy isan'andro izy, ary ny ahalala ny lalako no sitrany. Tahaka ny firenena efa nanao ny marina, ka tsy nahafoy ny fitsipik'Andriamanina. Manontany amiko ny fitsipiky ny fahamarinana izy, ary maniry anakaiky an'Andriamanitra. Nahoana izay no mifady ho izy nefa tsy hitanao? Nahoana izay no mampahory ny tenanay nefa tsy ahoanao? Indro fa amin'ny andro fifadianareo aza dia mbola ny tianareo ihany no ataonareo, ary ny mpiasa rehetra ao aminareo dia mbola ampahorianareo. Indro ny hiady sy ny hifanditra no antony hifadianareo, ary ny hamely amin'ny totohondry ny faharatsiana. Izao fifadianareo izao dia tsy andrenesana ny feonareo any amin'ny havo. Moa fifadiana toy izany va no ankasitraha? Dia andro ampahorian'ny olona tena, ny ampiondrika ny lohany tahaka ny zozoro, sy ny amelatra lamba fisaonana raharan-davenona ho fandrina ny va. Moa izany va no ataonareo hoe fifadiana, tsy andro ankasitrahan'ny Tompo? Tsy izao va no fifadiana izay ankasitrahako? Ny hamaha ny famatoran'ny faharatsiana, ny hanamboraka ny fein'ny zioga, ny handefa ny ampahoriana ho afaka,
ary ny anapatapaka ny zioga rehetra. Moa tsy ny izara ny mofonao ho any nona va sy ny ampiatramin'ny ory manjenjena ary ny mba anafianao izay hitanao mitanjaka ka tsy iririvelona amin'ny iraira aminao ianao. Fa raha izany dia hiposaka tahaka ny fahazavany maraina ny fahazavanao ary ho tonga aingana ny fahazitrananao. Ny fahamarinanao no ialoha lalana anao ary ny vonaitry ny tompo no vody lalanao. Amin'izany dia hiantso ianao ary hamaly ny tompo. Eny, anandratra ny feonao ianao ary teny izy hoe ity aho. Raha esorinao tsy ho eo aminao ny zioga sy ny fanondro miapanga ary ny fitenenan-dratsy ary afoinao ho any nona izay anina tianao ka mahavoky ny ory ianao. Dia hiposaka ao amin'ny maizina ny fahazavanao ary ho tonga tahaka ny mitatao vovonana ny aisim-pitonao. Ny tompo hitari-dalana anao mandrakariva sady ahavoky anao na dia ao amin'ny tany karakaina azy ary hampatanjaka ny taolanao koa. Dia ho tahaka ny sahavoton-drano ianao ary ho tahaka ny loharano miboiboka izay tsy mety ritra, izay taranakao no anangana ny efa rava ela. Amboarinao ny naorina hatry ny fony fahagola ary ianao dia atao hoe mpanamboatra ny rava, mpamelon-dalana ahatonga ny tany ho azo honenana. Amen. Tsara be ny tenin'Andriamanitra. Ho raisintsika ny tenin'Andriamanitra dia ny fanahy anazavana azy. Lava ilay teny fa ny fanazavana azy dia tsy ho lava be akory. Fa eto izany dia mizara roa io teny io, mizara roa io teny io. Ny tapany voalohany dia ny toetra ny olona fahadianina tsy ankasitrahan'Andriamanitra. Manomboka ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahadimy izay. Io toetra ny olona io dia ny fadikana tsy ankasitrahan'Andriamanitra izany io. Andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahadimy. Dia ny tapany faharoa andiny fahaenina ka hatramin'ny fahafolo no ankasitrahan'ny tompo izany. No ankasitrahan'ny tompo. Dia ny andiny faha-raika ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo dia manambara ny amin'ny fankasitrahan'ny tompo izany dia ny soa ho azonao. Ny soa azontsika raha mankatoa azy tsara isika. Teo Zokinika dia nampatsiahy hoe hampandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy fiainanao rehefa avy eo raha ohatra vonona ianao. Raha mbola tsy handray ny tompo ianao dia miomana. Miomana mba handray an'i Jesosy amin'ny fiainanao. Eto izany tenin'Andriamanitra dia manambara ny fadikana ankasitrahan'ny tompo sy ny tsy ankasitrahany izany. Inona moa no hoe zavatra tsy ankasitrahan'ny tompo ny fadikana? Hitanareo efa nanambara teo tary amin'ny bokin'i Matio fa misy ny fadikana tsy tafakatra any an-danitra akory ary tsy henoin'Andriamanitra. Eto izany dia manamafy ny tenin'Andriamanitra fa tena misy mihitsy fadikana tsy ankasitrahan'Andriamanitra. Aveko vakiana dia ny fanahy masina mazava andiny voalohany. Isaia 7:20. Ezao amin'anarana Jesosy tompo. Ezao mafy ny antsonao fa aza atao moramora. Asandrato ny feonao ho tahaka ny any Anjomara ka ambarao amin'ny oloko ny fahadisoany ary amin'ny taranak'i Jakoba ny fahotany. Amen. Eto aloha izany dia manambara ny tenin'Andriamanitra fa izy ny teny tamin'i Isaia mba hananarana izany, hananarany any ireo taranak'i Jakoba. Izany hoe tonga amintsika izany teny anio. Miteny izany anio satria ny rahan'ny fanahy masina ampifoanao tompo. Ampifoanao. Ezaka mafy hanambara izay tian'ny fanahy masina ambara ny fadikana izay tsy ankasitrahan'ny tompo ary koa ny ankasitrahany. Andiny faharoa. Mitady isan'andro isan'andro izy ary ny ahalalany lalako no sitrany. Tahaka ny firenena efa nanao ny marina ka tsy nahafoy ny fitsipik'Andriamanina. Manontany amiko ny fitsipiky ny fahamarinana izy ary maniry anakaiky an'Andriamanitra. Amen. Hatreo aloha izany. Eto izany dia olona mitady isan'andro ary ny alalany marina izany alalany lalana izany no sitrany. Izany hoe olona mitady fahamarinana izany ny eto e. Olona mitady ny marina izany ny eto e.
Ianao zao ve mitady ny marina tokoa ve ianao? Na izaho koa. Olona mangetaheta zany eto. Mitady ny fahamarinana zany no eto zany. Jerevy tsara, andiny faharoa ihany hoe tahaka firenena izy. Tahaka ny firenena efa nanao ny marina ka tsy nahafoy ny fitsipik'Andriamanina. Manontany amiko ny fitsipika fahamarinana izy ary maniry hanakaiky an'Andriamanitra maina. Mantan'Andriamanitra ny amin'ny fitsipika ny fahamarinana zany isika. Nefany ary koa zany maniry hanakaiky an'Andriamanitra. Iza moa no tsy maniry hanakaiky an'Andriamanitra? Iza no tsy maniry hanakaiky an'Andriamanitra? Isika tsirairay avy dia maniry tsika hanakaiky an'Andriamanitra. Eto fifadikana no ambara eto. Fadikana no ataon'olona eto mba hanakaiky an'Andriamanitra izany, mba halalany ny marina zany, mba halalany ny lalan'ny tompo zany. Izay zany no zavatra ambaran'ny tenin'Andriamanitra eto. Tetezako ny tenin'Andriamanitra andiny fahatelo. Nahoana izay no mifady hoy izy nefa tsy hitanao? Amen. Hitanareo izany? Eo ary zany ilay teny. Eo zany fa tonga zany ilay izy. Nahoana izay no mifady nefa tsy hitanao? Ry havana. Sao dia anatin'izany ianao? Sao dia ao anatin'izany ianao tompo? Ka mametraka fanontaniana hoe tompo, ahoana aho mifady any nefa anao tsy mahitanao akory? Nefany aho koa tsy mahitanao. Azafady, nefany tsy hitanao. Sao dia mametraka an'izay fanontaniana izay ianao hoe Jesosy nahoana tompo mifady any nefany tsy hitanao aho fady aminy? Tsy hitany tompo akory anao fady aminy? Sao dia amin'ny plasinao zany tompo? Inona no antony? Ndao tsika tozantsika ny tenin'Andriamanitra. Dia mbola miteny ihany koa zany eto hoe, mbola manontany zany ilay olona eto nahoana izay no mampahory ny tenanay nefa tsy ahoanao? Ry havana, ny fadikanina dia manetry tena zany, tsy misakafo. Amin'ny olombelona dia mampahory tena izany fadikanina satria tsy misakafo ilay vatana. Dia mitaraina zany ilay olona eto hoe nahoana izay no mampahory ny tenanay nefa tsy ahoanao? Misy ny olona fadianina koa dia eo koa hitanareo misy karazana fombafomban'olona hafa zany amin'ny fiangonana hafa ohatra. Dia ohatra hoe androna Pasika dia misy olona hoe tondra an'ilay hazo fijaliana indray zareo dia mikaravasy ny tenany ihany zareo. Ry hava zavadosany misy tena manao foana mihitsy ny amin'ny fadikana hitady an'Andriamanitra. Tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy ataon'izy ireo. Dia eto zany dia misy zany mampahory tena zany nefa tsy ao an'Andriamanitra akory. Dia manaraka an'izay hoe indro fa amin'ny andro fifadianareo aza. Eto zany dia miteny zany tompo eto indro fa amin'ny andro fifadianareo aza dia mbola ny tianareo ihany no ataonareo. Amen. Eo zany zavatra anankiray zany eo aloha. Indro fa amin'ny andro ifadianareo aza, hoy zany ny tompo amintsika io, dia mbola ny tianareo ihany no ataonareo. Amen. Ahoana ny fomba fifadiana ao aminy? Ifadianina ako androany dia ataoko an'izao, ataoko an'izao, ataoko an'izao, ataoko an'izao rehefa avy eo. Ry havana, tsy izany. Manontany ny tompo ianao. Ny tompo no mandidy sy manapaka anao. Izay ataonao fa tsy atao. Misy fadiana nefany mbola manao izay tiany atao ihany izy. Ny fadikanina dia fitadiavana an'Andriamanitra, fanetretena, tsy fireharehana, fa misy antony izay fadikanina ataonao. Tena ho an'ny tompo. Raha reraka ianao dia mba ampaheranao indray fadikanina ataonao. Tadiavanao bebe koa an'i Jesosy. Raha kivy ianao dia mifadiana ianao hoe Jesosy kivy Jesosy fa mpahery izao Jesosy. Raha ohatra misy olana ianao dia Jesosy ity olana ity tompo petiko tongotrao Jesosy ity olana ity Jesosy. Ka fadiana Jesosy fa vao Jesosy ity olana ity. Raha ohatra ka misy zavatra henonao hoe mafy be ka hoe olona mitaraina aminao dia mila entina ambavaka dia indraindray tovana tsy fadikanina ohatra. Izay fadikanina izay. Raha misy zavatra hoe tsy mety afaka koa amin'ny tenanao ohatra hoe ota, tsy nataonao foana ilay izy, tsy mety afaka ianao dia mangataha amin'ny tompo ataona fadikana. Jesosy fadiana Jesosy androany fa tsy afaka Jesosy ity zavatra ity. Ohatra hoe olona mpandainga foana ilay olona. Jesosy tsy mety afaka Jesosy ilay lainga.
ka ity tompo ifadiana tompo mba hiala amin'ny lainga afao tompo amin'ity lainga ity dia zany hoe fadikanina zany hoe misy zavatra angatanao amin'ny tompo ao misy zavatra entinao amin'ny tompo ao dia eo ihany koa ho hitantsika eo ambany eo ny amin'ny fitsonjovana ny olona hafa fitsonjovana ny hafa tsy tia teny mila manome ho an'ny hafa isika mila antsika tena hoe olona madio am-po mihitsy fa tsy akory hoe fianjonanjonana feno avinavy nefa ny fadianina dia tsy ala amin'ilay toetra ratsy akory ry havana mitandrema fa Andriamanitra tsy antsika vazivaziana tsy hainy ny tompo raha manao foana isika tsy hainy mihitsy ny tompo fa mila mitandrina antsika mila mitandrina dia toizako ny tenin'Andriamanitra araka ny teny hoe velokindram-pandeha ny teo hoe indro fa amin'ny andro fifadianareo aza dia mbola nitianareo ihany no ataonareo ary ny mpiasa rehetra ao aminareo dia mbola ampahorianareo amen miavana ho an'ny olona izany izay manana mpiasa koa zany eto voalaza eto raha ohatra ka ohatra ny amintsika Madagasikara any afaka ny olona any afaka ianao maka olona miasa ao aminao raha mifady anao nefa anao olona masika be ohatra hoe mpanampinao ohatra torahanao kapa na kapohanao ary na latsainao ary ianao ve tompo ianao ve Jesosy ry havana mitandrema Andriamanitra dia tsy azo vazivaziana mitady olona amin'ny fahamasinan'Andriamanitra tena mazava be eto fa tena hoe raha ohatra ianao mifadiana nefany ny olona ao aminao ampahorianao tsy omenao sakafo fohatra na ampijalianao dia tsy henanao mihitsy Jesosy ohatra tsy omenao ny karaman'ilay olona fa henanao dia tsy henanao Jesosy tompo tsy henanao Jesosy mazava be ny tenin'Andriamanitra andiny fahaefatra indro ny ady sy ny hifanditra no antony ifadianareo hatreo aloha hitanareo zany misy fadiana nefa ny mbola anatin'ny famaliana ny fanditra ihany ry havana zavadozana izany sy ka ny tenin'Andriamanitra ary ny amely amin'ny totohondry ny faharatsiana misy ara tena hoe fampitifitra totohondro mihitsy zany dia hoe fadianina be fadianina be misy finoana anankiray sy za tsy hanonana raha ilay finoana eto tena hoe misy fotoana izy ireo fadianina dia nefany eo ihany nefany ny mbola hoe mamono olona ry havana Andriamanitra tsy anatin'ny fikorontanana hoe famonoana olona Andriamanitra mpamindra fo ka mila tena mitandrina be mihitsy isika mila tena mitandrina isika andiny fa efatra ihany velotram-pandeha indro ny ady sy ny hifanditra no antony ifadianareo ary ny amely amin'ny totohondry ny faharatsiana izao fifadianareo izao dia tsy andrenesana ny feonareo any amin'ny avo amen hitanareo zany tsy henony any amin'ny avo akory ny feon'olona toy izany tsy tonga any an-danitra akory zany zay le izy tsy tonga any an-danitra tsy tafiditra any an-danitra le feo zavadozana izany tompo hoe mifadianina mampijaly tena fadianina nefa ny tsy tafiditra any an-danitra akory ilay feo tena hoe tsy andrenesana zany hoe dia tsy andrenesana ny feonareo any amin'ny avo satria ao anatin'ny fikorontanana foana ilay olona dia fadianina ono andiny fadimy moa fifadiana toy izany va no ankasitraha dia andro ampahorian'ny olona tena itanareo zany Andriamanitra tsy mankasitraka an'izany mampahory ny tenanao ianao nefa ianao tsy mankatoa akory an'Andriamanitra fa manao izay tianao atao misy fifadiana nefa mbola mifosa eo ihany amin'ny telefony eo ambadika eo na manaratsy olona ao ambadika amin'ny telefony eo ihany ry havana vao loza ao anao le izany loza ao anao misy fifadiana nefa nijery vilana izay olona misakafo ohatra loza ao anao le izany ianao mifadiana dia ilay olona misakafo no jerenao mijery vilana ianao tsy ekeny tompo izany tompo fa mila tena hoe anatin'ny
fahamasina tanteraka sy fankataovana tompo itsy fadiana aminy. Dia andiny fadimy. Moa fifadiana toy izany fa no ankasitrahako dia andro ampahorin'olona tena, ny ampiondrika ny lohany tahaka ny zozo sy ny amelatra lamba fisaonana rarahan-davenona ho fandriana ny va. Amen. Ry havana eto dia tamin'ny Davida, tamin'ny teo aloha no nanao izany izy ireo. Mandraraka lavenona amin'izy ireo dia manao lamba fisaonana. Eto izany dia nanao an'izany raha ianao, nanao an'izany raha isika nefany tsy mendrika fitondram-piainantsika dia ny tompo tsy hainy. Tsy hainy ny tompo na hiondrika ny lohantsika tahaka ny zozoro ary sy amelatra lamba fisaonana rarahan-davenona ho fandriana ny va. Tsy hainy ny tompo satria tena anatin'ny fiatsaram-belatsia tahaka ilay ry Matteo vakitsika teo izany. Tsy hainy ny tompo, tsy hainy ny tompo mitandremo ny fadikanina hafahafa. Andiny fadimy ihany ny farany hoe moa izany va no ataonao hoe fifadiana sy andro ankasitrahan'ny tompo. Amen. Ry havana fadikana izany dia tena hoe andro ankasitrahan'ny tompo izany fadikanina raha ohatra ka mendrika natrehan'ny fadikana ataontsika. Andro ankasitrahana io, andro ankasitrahana io rehefa tena hoe mendrika fadikana ataontsika. Ary tena ho soa antsika anie io rehefa ohatra ka tena hoe fadiana ianao. Efa maro ihany ny témoignage nambarako teto momba ny an'ny fadikana izay nataoko amin'ny nanasana ny tompo anahy sy zavatra hafa ihany koa. Fifadikanina ilaina rehefa ohatra ka tena hoe mendrika hatrehan'i Jesosy. Efa nisy témoignage ihany momba ny amin'izany fady hena nandritra ny 70 andro 10 alina. Fady hena, tsy hihinana hena mihitsy izany. Satria tena te hafantatra amin'ny tompo izy zavatra niseho dia nampahafantariny mihitsy tena karazana nofo fanambarako tanatin'ny témoignage teto karazana nofo mihitsy naseho any anahy tanatin'izay 70 andro izay dia nisy andro tao izany, nisy andro tanatin'io nampisehoany momba ny amin'ny hena izany. Ny témoignage afaka tadiavinao tanatin'ny vidéo Izao moa izaho ankehitriny efa tsy mihinana hena tsontsontsony mihitsy ary na dia hoe hitako ary hoe mikarakara sakafo eo ny zanako na ny vadiko satria efa mahandro daholo koa izy ireo dia zareo mbola manohy mihinana ihany izay tian-dry zareo satria andry zareo, tian-dry zareo dia andry zareo. Tsara mbola mahandro indray andry zareo koa rehefa mividy zareo na ohatr'izany na izaho koa mividy ho an'izy ireo dia mahandro. Fa izaho tsy mihinana tsy tenana izany akory tsy tenana izany tsontsontsony mihitsy. Na henoko ary amin'ny fofony dia tsy tenana intsony aho. Fa ny tompo izany no manova an'izay. Fa tsy akory aza mihinan-kena satria tsy mihinan-kena tsy mamafely azy. Izaho izany izay ambarako izay. Izany ambarako izay. Tany amin'ny Toby ny ankizy mbola mihinan-kena zareo fa izaho tsy mihinana. Izay ilay izy. Ka ny tompo no mahalala ny toe-piainan'ny tsirairay avy. Dia eto izany manambara mihitsy hoe ankasitrahan'ny tompo izany rehefa tena hoe mendrika azy izany fadikana ataontsika. Dia mahazo valiny ianao. Mahazo valiny ianao ohatra tsy fantatry ny olona. Na ohatr'izany tsisy olana fantatra. Fa ny fadiko hena angamba ny zanako nafantatra zanavavako satria zanavavako tsy inona izy no mahita an'azy indray mahandro ohatra dia hitany hoe tsisy hena na ohatr'izany dia nanontany izy. Dia tsy tadidiko hoe teny ve sa inona ny zavatra nivariko anazy. Hitanareo izay ilay izy. Izay ilay izy fa anao sy ny tompo ilay izy. Dia rehefa ohatra ka hitan'olona ianao dia hoe tsy mihinan-kena izy mandritra ny 5 andro dia manontany izy dia hoe tsy mihinan-kena amin'izao aloha. Izay fotsiny. Azonareo izay ilay izy. Dia eto izany misy izany fadikana ankasitrahan'ny tompo. Dia hiditra izao inona fadikana ankasitrahan'ny tompo andiny fahaenina. Vakiako tena miala sosy tompo. Tsy izao va no fadikana izay ankasitraha ny amahy ny famatorany faharatsiana. Amen. Eo izany tompo. Ny fadikana ankasitrahan'ny tompo izany dia voalohany indrindra dia ny amahy ny famatorany faharatsiana. Amen. Ry havana izay voalohany indrindra. Ny amahy ny famatorany faharatsiana. Voafatora faharatsiana isika tompo. Dia ny amahy izay faharatsiana izay no fifadikana ankasitrahan'i Jesosy. Amen. Izy no manafaka. Jesosy no mpanafaka. Izay ilay hoe ny amaha. Izy no manafaka amin'ny fotoana io. Ary tena izay mihitsy. Aleloia. Izy mihitsy no manafaka anaty fadikanana. Manafaka ny tompo anaty fadikanana tena hoe ahafahany mihitsy.
antonany maro zay ny zazalahy kely efa natao anaty vidéo tany izay nafahantoko anaty fadikanina satana tao anatiny dia ilay izy tena hoe za teny tamin'ilay mamany hoe tokony hifadiana io zaza io satria vita batisa tsina tamin'izay fotoana zay dia efa nody zareo tany amin'ny trano tany dia iny andro tena koa tokony hifadiana satria ilay aretina nazo anazy tena hoe fatorana aretina mihitsy fatorana satana moa izany tena ohatran'ireny hoe ohatran'ny ina moa ty epilepsie ireny mihitsy dia ilay izy zany ozisiko hoe mila mifadiana io zaza io tokony fadianina izy dia akanjo iny andro nanambarako an'iny fotoana iny satria nietsika be zany zazakely zany ny zazalahy io zany tamin'ny fotoana zanetsaka tamin'ny mamany tamin'ny vidéo dia nony avy eo tampoka tosa diosika hoe tondra-bavaka dia nangatako tamin'ny tompo jesosy nefa tapaka zany vidéo satria nietsika zany le retina zaza zany tamin'izay fotoana zay zany dia na tena nangataka famindrampo ny tompo mihitsy aho dia tsapoko hoe mila mifadiana zany le zaza zany tamin'izay fotoana satria zay zany tompo voanafaka anazy tena niangoty tamin'ny jesosy mamindrampo afao izy jesosy efa nanaiky ianao tompo efa niteny tompo atao batisa tena atao batisany vita ny batisany dia tompo afao izy jesosy afao tanteraka satria mijaly le zaza dia ny avy eo no nefa vita zany ilay aretina izay tao anatiny tao zany avy afitorana izy zany dia niantso ny mamany teo ny eo ihany zany dia ozisiko hoe mila mifadiana io zaza io satria amin'izay ny tompo hanafaka anazy zany io fotoana io izy teo amin'io vita ndraisako tamin'ny mamany dia le zanany tafatory izy dia tsy ninakany zany ny andro iny alina iny zany dia ny avy eo teny mamany hoe nandoha be tampoka zany le zaza satria tsapako itsy zavatra koa nandoha be zany izy dia maraina ilay zaza io tantara izy ny avy eo nresaka tamin'ny namany tsy izy ny avy eo henoko mihitsy izy mihitsy zany no niteny ary niovatra amin'ny miova ny endra satria teo aloha tena hita zaza masika zany dia nitantara izy fa tonga jesosy iny andro iny aleloia 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 tonga jesosy nanala ny satana zany tao anatiny dia avy teo amin'ny lohany teo zany dia teo zany nampidirana tompony fanainy tompony nakafanany le zaza vao fatotra tany amin'ny elo tompony nakafanany ary napiditra ny fanany teto izy teo amin'ny lohany teo nambarany dia hitany fanany hitany zavatra fotsifotsy transparent izy nampidirany jesosy teo amin'ny lohany zany amen sitrana tanteraka ilay zaza sitrana tanteraka ilay zaza miavana izay nefa dikanina ankasitrahany tompo tsy sakafo le zaza satria ny tompo tsy tonga dia nanao anazy tsy sakafo tamin'izay fotoana izay dia ilay fandoavany be dia be iny ilay fatotra ny satana tao iny zay hoe ny tompo manafaka izy mihitsy no manafaka manaraka an'izay dia hoe ny anamboraka ny feon'ny zioga amen anamboraka ny feon'ny zioga ry havana ny zioga izay misy amintsika ny tompo tondrana tambony azy fijaliana ary araka ny teny ry amin'ny Matio hoe eto ny ziogako ka mianara amiko ny tompo zany no miteny amintsika ny Matio 5:20 zay raha tsy diso mbô jerentsika ihany satria ka mila verse ianao 9:20 Matio 5:20 izay 9:20 Yesotra Jesosy tsika 9:20 na raha Jesosy tompo hoe Matio 5:20 hoe eto ny ziogako ka mianara amiko fa malefanay sady tsy miavona am-po aho dia hita fitsarana ho an'ny fanahy ianareo fa mora ny ziogako ary maivana ny entako amen hatramin'ny 9:30 hitanareo zany mila tsika mitondra ny ziogan'i Jesosy izy no miteny amintsika hoe eto ny ziogako ka mianara amiko fa malefana sady tsy miavona am-po aho dia hita fitsarana ho amin'ny fanahinareo ianareo fa mora ny ziogako i Jesosy mora ny ziogany ary maivana ny entany ry havana itsika no mitondra ny entantsika foana mila tsy apetraka amin'i Jesosy
Eto ny tompo dia miteny mihitsy hoe ny hanamboraka ny feony ny feiny zioga, ny feiny zioga. Ny ziogantsika dia apetraka eo tongotra Jesosy. Izy nefa nitondra an'izany. Zay mahatonga azy miteny hoe eto izy io fa maivana ny enta, maivana mbaratsara mihitsy. Eto ny zigako, azafady, eto ny zigako ka mianara amiko fa malefanay sady tsy miavina-po aho. Dia hita fitsarana ao amin'ny fanahinareo ianareo fa mora ny zigako ary maivana ny entako, maivana ny entako. Amen. Andiny fa entsika zao atao amin'ny Isaia ihany eo amin'ny tapany farany eo hoe ary ny anapatapaka, azafady, ny andefa ny ampahoriana ho afaka. Amen. Ny andefa ny ampahoriana ho afaka. Ry havana, Jesosy no mpanafaka. Izy no andefa ny ampahoriana ho afaka. Jesosy no mpanafaka. Any amin'ny Matthieu 7:30. Koa raha ny zanaka no ahafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Amen. Ny fadikanina dia ny anafahan'ny tompo anao. Zany ny le izy. Ny fadikanina dia anafahan'ny tompo antsika. Zay no anafahan'ny tompo anao anaty fadikanina. Zay no mahatonga anao mamafelisy toy izao. Fifadikanina io no mahatonga ny tompo nanafaka ahy. Satria nanetry tena. Nietratra ho an'ny fanahy. Fifadikanina dia anafahan'ny tompo. Zavatra goavana be io e. Goavana be fadikanina. Aza raisina maivana fadikanina. Aza raisina maivana mihitsy fadikanina. Aza atao fahazarana koa. Hoe tsy maintsy fadianina amin'izao. Aza atao fahazarana tompo. Aza atao fahazarana hoe isaky ny alarobiotra fadianako dia fadianina. Dia ina nefa no ataonao ilay fadikanina amin'io? Fahazarana be. Fahazarana be. Mitandrema tompo. Mitandrema. Aza atao fahazarana. Fa tsy ahazo vokatra mihitsy ianao. Tsisy resultat io raha ataonao fahazarana. Satria lasa toy ny zavatra fahazarana ihany ara-nofo ihany. Mila mitandrina tompo. Mila mitandrina. Masina be fadikanina. Masina io. Ho an'ny fanahintsika io. Ho an'ny fanahintsika io. Dia andiny fahina ihany ny farany eo hoe ny andefa ny ampahoriana ho afaka. Efa nambarantsika teo iny. Ary ny anapatapaka ny zioga rehetra. Amen. Hitanareo zany. Ary ny anapatapaka ny zioga rehetra. Ny tompo metraka question eto. Tena izay mihitsy. Anapatapaka ny zioga antsika. Izy tena ho ety ny zioga. Ny zioga no entina. Dia toizako ny ten'Andriamanitra diny fafito. Dia no tsara ny teleminy eto. Moa tsy ny izarany mofonao ho any nona va. Amen. Ry havana. Tokony manome ho any nona ianao. Misy ny olona mifady ihany nefa ny olona manana be. Dia tazono azy irery ny fifananana. Ry havana, mila isika mizara ny mofontsika ho any nona. Manaraka an'izay koa sy ny ampiatrano ny oro manjenjena. Mila tsika mampiatrano ny oro manjenjena. Mazava be ny ten'Andriamanitra. Zany hoe mikarakara olona zany. Manarak'izay ary ny mba anafianao izay hitanao mitanjaka. Amen. Ry havana, mila manome fitafiana ho an'olona tsika izay hitanao mitanjaka. Karakarao ny olona. Karakarao ny olona. Manarak'izay ka tsy ririam-belona amin'ny iray raha aminao ianao. Aleloia. Safady tapaka kely izy teo. Amen. Mare tsara tsika. Aleloia. Sotran'i Jesosy. Ka tsy ririam-belona amin'ny iray raha aminao ianao. Amen. Ry havana, tsy afaka tsika ireare. Hitanao zao le olona fa tsy mananoko hanina. Hitanao zao le olona fa tsy manam-pitafiana. Nefa ianao mandalo ianao amin'ny tômôbila na mandeha tongotra ianao dia tsy mamekorina dia hoe ariary. Ariary zato moa zany satria andao ny ariary efa tsy misy intsony ariary. Tsy mamekorina dia ariary zato satria ianao tazominao anao avokoa zavatra rehetra. Zany hoe tena hoe tsy tena zany. Ry havana. Itsika mila somon'Andriamanitra nefa tsika tazontsika ao antsika dorena zavatra rehetra tsy akasitrahan'ny tompo izany. Ahoana moa ny tompo no hamindra fo amintsika? Verina amin'ilay famelan-keloka teto. Misaotra ny tompo. Misaotra ny fanahy masina. Io ilay hoe tsy mamela heloka. Tsy mamela heloka nefa hoe hifadianina. Ahoana ny henon'ny tompo anao? Raha mbola mana alahelo amin'olon-kafa ianao, na koa mbola manana alahelo aminao n'olona hafa dia hifadianina ianao. Mbola tsy vita fihavanana amin'ny tompo ianao.
dia tsy afaka ny tompo ianao. Raha ifadianina moa ianao ho an'ny olona izay manalailo aminao, nangataka famindram-po amin'i Jesosy, dia iananao Jesosy. Fa mila antsika mikarakara ny olona nefa, mikarakara ny olona ihany koa. 9. Fa raha izany dia hiposaka tahaka ny fahazavany maraina ny fahazavanao, ary ho tonga aingana ny fahasitrananao, ny fahamarinanao no hialoha lalana anao, ary ny vonaitry ny tompo no vody lalanao. Amen. Raha ireo ny ataontsika zany re zavatra soa ireo, dia jerevy tsara zavatra iseho. Hiposaka tahaka ny fahazavany maraina ny fahazavanao. Amen. Fahazavantsika zany tahaka ny fahazavany maraina, tonga zany ilay soa. Amen. Ary ho tonga aingana ny fahasitrananao. Amen. Raha marary ianao dia sitran'ny tompo tahaka ny tompona nasitrana anahy. Amen. Zay ilay izy. Rehefa mankatoa tsara an' Jesosy dia ho sitrana aingana. Amen. Na inona aretinao, na inona aretinao dia sitran'ny tompo ianao. Manaova amen. Manaova amen na dia tsy mahita anay ary ianao. Na dia tsy hitanay ary ianao, izay tsy mahitanao moa zany fa ianao mahita anay. Sitrana aingana ianao ohatra ka tena hoe mankatoa an' Jesosy, na inona aretinao, ry havana. Ny tompo-panasitrana, tompo-panasitrana. Manaraka an'izay, ny fahamarinanao no hialoha lalana anao. Amen. Mila marina isika zany, dia ilay fahamarinantsika no hialoha lalana antsika zany. Hitanareo, izay ilay tsy maintsy marina isika. Ary ny voninahitry ny tompo no ho vody lalanao. Amen. Izay ilay izy. Voninahitry ny tompo miaro antsika. Hatrany ariana avy any voninahitry ny tompo miaro antsika. Fahamarinantsika no mandeha alohantsika, dia voninahitry ny tompo miaro antsika. Izay ilay anjelin'ny tompo manodidina antsika zany, miaro antsika ny voninahitry ny tompo. 7. Amin'izany dia hiantso ianao ary hamaly ny tompo. Eny, hanandratra ny feonao ianao ary hiteny izy hoe itia aho. Amen. Aleluia, aleluia. Aleluia. Hitanareo zany? Izay ilay izy. Amin'izany dia hiantso ianao. Hiantso amin'izay ianao dia hamaly ianao ny tompo. Hamaly antsika ny tompo rehefa mankatoa azy tsara amin'ireo isika. Izay vao henon'ny tompo ilay fifadikanana. Izay ny tompo vao handray ilay fifadikanana. Izay izy vao hiaina. Eny, hanandratra ny feonao ianao ary hiteny izy hoe itia aho. Ry havana. Tsara be ilay rehan'i Jesosy niteny hoe itia aho. Fahasambarana ilay izany. Fahasambarana izany. Rehefa eo ny tompo niteny hoe itia aho. Ry havana, lanitra anie no tanjontsika. Sambatra be rehefa mamaly antsika Jesosy. Sambatra be rehefa mamaly antsika Jesosy. 7 ihany. Raha esorinao tsy ho eo aminao ny zioga sy ny fanondro miapanga ary ny fitenenan-dratsy. Amen. Misy toetra ratsy ireo tsy maintsy alana ireo. Ialana ny zioga zany, alao ny zioga. Alantsika mihitsy ny ziogantsika. Tsika ihany ange manala an'io e. Tsika dia te hitazona an'io e. Tompo efa miteny apetrao eto an-tongotro. Apetrao eo anatrehan'i Jesosy. Tsy ny tompo mihitsy niteny eto aty amiko. Eto aty fa raisiko amin'ny tananao. Tsika efa, ny tompo efa miandry antsika hanolotra. Apetrao eo an-tongotro Jesosy amin'izay ny problemanao. Apetrao an-tongotro Jesosy efa miandry ny tompo e. Fa vitany azy. Fa nomeny ny tena teo ambony fijaliana. Fa itsika izao no mametraka amin'izay ny problemantsika eto anatrehan'i Jesosy zany. Izay ny tompo vao hamaly antsika. Dia mila koa tsika tena hoe miala amin'ny fanondro miampanga. Aoka izay fiampangana. Aoka izay ny amin'ny fitentenana foana. Aoka izay ny amin'ny fanamariana tena. Aoka izay ny amin'ny fizazahoana. Aoka izay koa ny amin'ny teny ay ifadianina io. Teny daholo voaka ny vava zany. Manaraka an'izay. Ary ny fitenenan-dratsy. Amen. Ry havana, fitenenan-dratsy dia tena ratsy indrindra izany. Tandremo ny fiteninao, tandremo ny vavana. Fa tsy ao amin'ny tompo izany. Ny fitenenan-dratsy dia Satana ray lainga. Izy ny tompo fitenenan-dratsy. Izy ny tompon'io. Mitandrema tompo. Raha olona tia hiteny-dratsy dia Satana izay. Mila mitandrina tompo, mila mitandrina antsika. 10. Ary afoinao ho an'ny noana izay anona tianao. Amen. Mila mafoy ho an'ny noana isika.
mila manome ho an'olona tsy manana isika. Ny anina tianao izy tsy kory anahy iny ka anahy mihitsy iza ihany anahy anahy tompony ohatra hoe mieritreritra hoe avy fady anao dia izaho nihinana an'ity zavatra ity ry havana. Tsy kory avy fady anao tsy maintsy mihinana zavatra tsara kokoa noho ilay anankiray mitandrema tompoko. Fa mila antsika tena hoe manetry tena foana. Ary afoinao hoaninaona izay anina tianao ka mahavoky ny ory ianao. Azafady, ka mahavoky ny ory ianao izay mihitsy ka dia hiposaka ao amin'ny maizina ny fahazavanao ary ho tonga tahaka ny mitatao vovonana ny aisim-pitonao. Amen. Ry havana, tena mila isika zany tena mikarakara ny olona ary raha tanteraka antsika reo raha ohatra ka afointsika ho an'ny noana izay anina tiantsika ka mahavoky ny ory zany isika dia hiposaka ao amin'ny maizina ny fahazavantsika izany ary ho tonga tahaka ny mitatao vovonana ny aisim-pitontsika. Amen. Ry havana, anaty aisim-pito anie tsika rehefa ohatra ka ratsy ny fiainantsika. Aisim-pito no misy antsika zanak'olombelona rehefa ohatra ka tsy ao amin'ny tompo isika mila mitahatra antsika tompo. Aisim-pito. Aisim-pito. Andiny faha 1 ny tompo hitari-dalana anao mandrakariva. Amen. Zava-tsoa be zany. Sady ahavoky anao na dia ao amin'ny tany karakaina aza. Amen. Hitanareo izany izay ilay soa azo rehefa ohatra ka mankatoa an'i Jesosy. Tsy fampijaliana tena akory no ataontsika arak'ilay hoe ery ambony ery. Fa eto dia tena mihitsy hoe manetry tena ambany dia ambany ary miala amin'ny ratsy rehetra. Dia manatona Jesosy dia tsy mirehareha. Izay tsika vao henon'ny tompony fadikanina antsika. Dia mikarakara koa ny olona izay tsy manana. Dia zavatra iseho dia ny tompo hitari-dalana anao mandrakariva sady havoky anao na dia ao amin'ny tany karakaina aza. Amen. Ry havana, tany karakaina dia tsisy nenina zany. Fa ny tompo zany dia tena hoe ahavoky antsika foana zany ny tompo amin'izay. Ary hampatanjaka ny taolanao koa. Amen. Ry havana, na dia fadianina raha isika dia ny tompo hampatanjaka ny taolantsika zany. Izy no mamery antsika. Aza matahotra hoe may mahibe ako, ho safotra angambany, ho torana aho, mangetaheta be mihitsy aho, noana be aho zany. Ry havana, aza mieritreritra ny nofo rehefa mifadianina. Adinoa ilay nofo. Satria ny nofontsika tsy mieritreritra ny fanahy rehefa ohatra ka hoe misakafotsika. Mba mieritreritra ny fanahy ve ny nofontsika rehefa ohatra ka misakafo be ianao? Mila mitandrina. Mila mitandrina. Rehefa ny fanahy dia ny fanahy, rehefa ny nofo dia ny nofo. Mila zarao tsara ireo roa ireo. Rehefa mifadiana dia mifadiana, adinoa ny sakafo. Na misy sakafo matsiro be ireo dia adinonao ny sakafo matsiro be iny fa tena ao anaty fanahy ianao. Izay mihitsy ilay fadiana anie. Izay ange ilay fadiana tompoko hoe tena tsy mahataitra anao misy sakafo be tahaka inona raha eo. Fa tena anaty fanahy ianao. Na ianao raha ilay fofon-sakafo tsy mahataitra anao koa izany rehefa tena anaty fanahy ianao. Dia ho tahaka ny saha, andiny faha 1 dia ho tahaka ny saha voton-drano ianao ary ho tahaka ny loharano miboiboka izay tsy mety ritra. Amen. Havana, tsara be zany. Ho tahaka ny saha voton-drano. Jereo ny saha anankiray voton-drano. Ampirano tsara zany ny saha anankiray. Jereo rehefa maina ohatra ny saha anankiray. Maty anie zava-maniry. Fa amin'izay tsika amin'ny fotoana io tsika dia tena hoe ho tahaka ny saha voton-drano. Feno zany, feno fanahy. Aleloia. Feno fanahy zany ilay fanahintsika. Fenoan'ny fanahy masina. Ary koa tahaka loharano miboiboka izay tsy mety ritra. Amen. Izay ilay hoe loharano miboiboka tsy mety ritra dia ilay fanahy masina anatintsika io. Io ilay any amin'ny mati. Misy honon-rano velona miboiboka ao anatintsika, fanahy masina zany. Na fadiana 2 andro na 3 andro ianao fa tena hoe feno fanahy dia tena hoe miboiboka, tena hoe tsy mahatsiaro noana akory ianao. Izay ilay feno fanahy dia tena hoe loharano miboiboka izay tsy mety ritra ny fanahy masina zany. Tsy mety ritra. 12 farany. Izay taranakao no anangana ny efa rava ela. Amboarinao ny naorina hatry ny fony fahagola. Ary ianao dia atao hoe mpanamboatra ny rava, mpamelon-dalana ahatonga ny tany ho azo honenana. Amen. Ry havana, raha manana taranaka ianao dia aoka ianao tsy hanahy. Rehefa ao amin'ny tompo ianao, marina fa anatin'ny fahatambarana ny ankizy ohatra ny anahy, ohatra bebe taona ihany ny ankizinay koa, dia
anaty fahatanjana izy ireo nataon'izy ireo dia verin-dalana satria zay le lalan'ny ankizy tsika koa toy izany tsika teo aloha dia mivavaka ho an'izy ireo ny ataonao mivavaka ho azanakanao tsy hitovy aminao foana akory miara-pananao akory zanakanao jerevo ireo mpanompon'Andriamanitra teo aloha jerevo tamin'ny andron'i Davida jerevo fa nisy tamin'izy ireny teny ampovoamboany teny dia nisy mihitsy ana tena hoe namono olona firy ary koa ny amin'ny fanompoan-tsampy marikoriko tamin'i Davida dia niala tao aminazy avokoa ny fanompoan-tsampy rehetra dia nisy ny avy eo any amin'ny taranaka avy any aoriana dia napiditra indray ilay sampy indray tao amin'ny tempoly dia tena hoe namono hatramin'ny zanany misy tantara zay vao henoko mihitsy omaly sy afaka omaly dia namono hatramin'ny zanany naterany vonoiny dia ny avy eo nefa nibebaka izy ny avy eo nefa izy misy sazian'Andriamanitra ka io hoe tsy voatery zanakanao tena hoe tahaka ny fiainanao fa ny mivavaka ho azy anoranana azy ny ataonao atoronao lalana tsara izy dia izy mahita ny fiainanao hitan'izany dia miaiva tsikelikely izy ny tompo no manovana azy fa ny vavaka ataonao no ampiovana azy ihany koa nefa iarovany tompo anazy dia eto ny ten'Andriamanitra hoe izay taranakao no anangana ny efa rava ela amen aniriana any zany mety efa tsy eto intsony isika raha ray aman-dreny ianao aniriana any dia ny taranakanao indray no anangana ny efa rava ela amen mety hitanao koa ro fiovany amin'izay raha ohatra maty ianao dia mety mbola anatin'ny fiazotozo ihany zanakanao ny tompo no malala fa matoky ny ten'Andriamanitra ianao satria ny antony ny tompo dia mitana ny teniny amen mitana ny teniny fa ny taranakao no anangana ny efa rava ela raha mijoro tsara ianao raha mijoro tsara ianao tompo raha mijoro tsara ianao tompo amen averiko indray mpandeha ten'Andriamanitra mazava tsara io mazava tsara ny ten'Andriamanitra io jereo fotsiny Davida jereo fotsiny Saoly azafady jereo fotsiny i Solomona tarihinan'i Davida jereo nataony ka mila mitandrina foana tsika zany fa ny tompo no mahalala ny amin'ny lalan'ny tsirairay avy andiny faharoambin'ny folo any amboarinao ny naorina hatry ny fony fahagola ary ianao dia atao hoe mpanamboatra ny rava amen hitanareo zany manamboatra ny fony fahagola zany io dia liasan'Andriamanitra atao amin'izao jereo zavatra niseho teo aloha dia ankehitriny manambara ny famarina sy fahamasinana zao ianantsika izao zao ataony azokereka izao manambara ny famarina sy fahamasinana zay tamin'ny andron'i Jesosy zay ny tompo no manamboatra mitondra foana izy mpanompony hitady-dalana an'ireo izay anatin'ny fahajambana mba handeha anatin'ny fahazavana anatin'ny fahamazinana dia tarita anatin'ny fahazavana dia ny tompo mitady-dalana dia araka ny teny eto hoe mpanamboatra ny rava mpamelon-dalana ahatonga ny tany ho azo omenana amen ry havana mba ahavoavonjy ny fananao ihany koa mahatonga anay miasa eto engany ianao ka ohatr'izay koa engany ianao ka tena iova ka tena hoe anomboka hifadianina rehefa miteny aminao ny tompo raha tsapanao ny zavatra tsy mety amin'ny fiainanao fataro fanay masina ianao dia hovain'ny tompo koa no momba ny fiainanao dia anomboka ahitan'i Jesosy ianao dia anomboka ho faly ianao raha mbola tanora ianao dia ny tompo hikarakaranao anitsy ianao izy anamboatra anao izy fa raha ohatra ianao ka efa hoe manambady aman-janaka ianao na hoe tsy manambady ianao fa manan-janaka fotsiny dia ny taranakanao aneriana raha mijoro tsara ianao dia ny taranakanao no andraindray ny toyany avy eo raha tena mijoro tsara ianao entinao amin'ny tompo izy ireo na mbola hitanao raha hoe mbola kivy ianao ankehitriny amin'ny hitanao amin'ny fiainana zanakanao dia vavah foana amin'ny Jesosy angatahany tompo ny vavaka manova zavatra ry havana zay fa dikana kasitrahany tompo ka okitsika atsapa tsara zany anio fa ny fadikana dia misy koa fadikana izay any Satana misy koa any Satana aza manaiky fitahany fahavalo ianao ka hoe mety be fadikana nataonao satria fahadiana foanao isako zao andro zao dia ekeny tompo foana iny tsy atao raha ianao ihany manamboamboatra ny programanao nefa tsy mety miova ny fiainanao tsy mety tafavoaka mihitsy dia misy antony izay sao dia lasa fahazarana dia vao miara matotra anao ilay izy
satria tsy araka ny sitrapony tompony ataony fady lio tsara ten'Andriamanitra raisitsika anio ty nomeny fanamasina ty dia mianarany tsara ary ao teny tompo aminao dia ho tanteraka aminao ny fanafahan'ny tompo anao tanteraka ahafahan'ny tompo tanteraka mety tsy na délivrance koa rengenao fa mety ny tompo manafaka anao tahaka an'ilay zazalahy kely nambarako iny dia mety ahafahan'ny tompo ianao ka mangatahany Jesosy ny hafanindram-pony ry havana hivavaka isika amarantsika zao fotoana izao dia hivavaka koa ho anao izay maniry handray Jesosy tompo sy mpamonjy fiainanao raha vonona ianao handray Jesosy tompo sy raha vonona handray Jesosy tompo sy mpamonjy fiainanao dia okanao andohalika sahady ny toerana misy ianao dia mibebay ianao mangataha famindram-poan'i Jesosy dia afaka ianao manaraka zavatra ambarako rehefa miteny any ho anao kosa raha ohatra ka tsy fantatranao momba ny fadikanana ka ankehitriny fantatrao ka tena hoe ny fadiana foana nefa tsy nahita soa tamin'izany dia mangataha famindram-poan'i Jesosy dia miovà mangataha amin'ilay Jesosy amboary Jesosy atory anaty Jesosy zay tena hoe sitrakanao ny amin'ny fotoana ifadiko anina Jesosy mba andraisako an'izany tompo tena hoe akasitrahanao atao hivavaka isika tokoa marantsika fotoana Jesosy tompo misaotra mankasitraka anao Jesosy ny amin'ny teny tonga teny misaotra tompo satria ianao no Andriamanitra ary Andriamanitra tsara indrindra ianao misaotra Jesosy satria tsara be Jesosy ny teninao na tamin'ny fabebahana Jesosy na tamin'izao fampahirizana izao Jesosy eny tompo fabebahana ihany koa tompo satria nampibebaka anay Jesosy ny amin'ny fomba fadikana izay tsy mety Jesosy maro ny tsy mahafantatra fa nanaonao foana Jesosy ka mamindra fo Jesosy amin'ny tsirairay avy Jesosy ampianary tompo ny tsirairay avy tompo tena hifadiana tokoa araka ny sitrakao araka ny tianao Jesosy tompo malala ireo koa Jesosy izay mbola tsy nandray anao tompo sy mpamonjy ny fiainana okanao tompo ihain'ny fibebahana izy ireo Jesosy amin'izao raha tsy fotoana izao Jesosy malala mamela azy ianao Jesosy amboary izy tompo avaozy izy Jesosy afaka manaraka ny vavaka ianao Jesosy malala ity tompo tsapako Jesosy fa anio dia mbola tsy mananao Jesosy atao anatin'ny foko ho mpanjaka ny fiainana ka anio Jesosy dia mangataka fonana aminao Jesosy mamela azy Jesosy okanao tompo anadio Jesosy ny tenako manontolo fa fao Jesosy ny fahotako Jesosy mamindra fo amiko ianao ka anio Jesosy dia sokafako tompo ny foko miditra atao foko Jesosy okanao ho tompo sy ho mpamonjy ny fiainako Jesosy manompo anio raisiko anao Jesosy ho mpamonjy ny fiainako ary ho tompo Jesosy tompo malala soraty any an-danja Jesosy ny anarako fa ho isan'ny zanakao Jesosy fa fao Jesosy ny anarako any amin'ny elo Jesosy izay namandre ny favalo ahy fa anio tompo dia raisiko anao Jesosy ho tompo sy ho mpamonjy ny fiainako Jesosy ampianaro Jesosy fa tsy te hisaraka aminao intsony tompo malala ampianaro fanahy masina mba andeha araka sitraponao mba hiditra any an-danitra ihany koa misaotra anao Jesosy satria mbola tsy tara tompo ka afaka nandray anao anio ataontsika hivavaka angataka amin'i Jesosy ny famindram-pony ary koa manora tena ho an'ny tompo ianao Jesosy mamindra fo Jesosy amin'ny tsirairay avy ianao Jesosy ny amin'ny tsy fahaizana mamela eloka Jesosy mamindra fo Jesosy amin'ny tsy fahaizana tompo mifadiana Jesosy tompo malala ao Jesosy ny fadiana fireharehana ao Jesosy ny fadiana ho an'ny olona Jesosy ao Jesosy ny fadiana ny anatin'ny fasikana Jesosy ao Jesosy ny fadiana Jesosy anatin'ny ady Jesosy ny fiavinavonana ao Jesosy ny fadiana Jesosy anatin'ny fifosana ihany Jesosy miresaka aman'olona Jesosy ao Jesosy ny fadiana Jesosy nefa tompo mbola miteny ratsy Jesosy mamindra fo ianao amin'izay nanao izany ao Jesosy ny fadiana Jesosy fa mila zavatra aminao Jesosy mila kely Jesosy na hoe ho an'ny tenany Jesosy na hoe zavatry ny tany angatahany tompo nefa tompo tsy akasitrahanao mifona Jesosy mamindra fo amin'ny tsirairay avy ianao Jesosy malala okanao tompo ampianatra Jesosy ny tsirairay avy mba tena Jesosy ankatohanao ka hisokatra tompony lanitra Jesosy rehefa hifadiana Jesosy ny tsirairay avy Jesosy izay manaraka an'izao fotoana izao Jesosy malala ka tena hoe nono tokoa Jesosy ny fifadiany ihany Jesosy ka ho tafiditra any an-danitra misaotra anao Jesosy mankasitraka anao tompo misaotra tompony amin'ny fotoana teto Jesosy ary arory tompo izay tsirairay avy Jesosy eo ambany tananao ianao izay mbola hivavaka Jesosy dia okanao tompo hiaino ny tsirairay avy Jesosy ny voninahitra anao Jesosy any haja ho anao satria mendrika anao izany mankasitraka tompo ny amin'ny tendrena voambaran-teto Jesosy malala misaotra tompo satria mendrika deraina ianao mendrika kalazana ianao tompo no azo asandratra ianao tompo no mpanafaka
mpanavotra Jesosy ary manafaka ny zioganay Jesosy ka makasitraka Jesosy. Ny voninahitra dia ho anao irery ihany hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary ho mandrakizay. Misaotra Jesosy malala ho. Aleloia. Amen. Amen. Izay tompoko ny fotoanantsika anio dia mametraka veloma aminareo indray izay menadà dia azadino amin'ny sabata heriny fandraisana fanasan'ny tompo ato amin'ny direct izany dia afaka miomana ianao izay efa vita batsitana tamin'ny ranobe izany dia afaka miomana ianao avery ranom-boaloboka fa tsy divay. Ranom-boaloboka tompoko dia mofo izany tsisy masirasira. Afaka ianao manao lafarinina kely dia asiana menaka dia volavolana amin'ny tanana, asiana rano kely dia endasina fotsiny, endasina amin'izao fotsiny dia efa vita. Izay tompoko dia mahay reza daholo dia tahian Jesosy daholo isika tsirairay dia veloma daholo tompoko. Amen.